Isaorantsika ilay nahary noho ny nanomezantsika andro vaovao indray amin'ity talata 4 Jona 2024 ity. Tao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Maday ianao amin'izao fotoana izao ary dia anterina ny arabo ambam-pirarintso antsika mianakavy. Araba tsy misy anavahana fa dia ataontsika araba manjakamiadana samy mahazo ny lafivalo ary tsy ny lafivalo eto Madagasikara fa hatrany andafin'ny rika rehetra any. Ny fandehan'ny fandarantsika amin'ity fotoana ity atony talata tahaka an'izao dia misehatra eto ny député voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faefatra ny kolonely Rambo izany. Izy moa dia tratran'ny tsy fahasalamana tao ao kanefa dia isaorana n'Andriamanitra fa efa sitrana soamantsara izy efa tomombana tsara ny fahasalamana ka dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahantsika amin'ny député kolonely Rambo izay voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany faefatra hoy isika amin'ity miara-manonja MBS Radio Mada ity. Ao arinana dia mbola isy ampisehatra hafa eo ihany koa ny famakafakana sy ny fanazavan-kevitra maro samihafa izay hoentina aminao. Izay ary no ela tompolasy tompom-bavy fanifaniriana dia niara-tsika mianakavy ao anatin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity amin'izao talata 4 Jona 2024 izao. Miarabanao député kolonely Rambo, tonga soamantsara indray eto amin'ny fandarantsika. Tratran'ny tsy fahasalamana ianao teo amin'ny fotoana vitsivitsy maromaro efa forma tsara ny fahitananao aloha zany zao ary dia ao anatin'ny hafaliana tanteraka no iarahana amin'ny kolonely Rambo solomavamboaka Madagasikara voafidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara Dahoary. Misaotra rina nameny fitenena dia miarabanao ary miarabanareo teknisianina rehetra mampita izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny onjapeo MBS, ny fahitalavitra MBS ary ny radio Mada. Dia miarabanareo koa teknisianina mandefa ny amin'ny zotra serasera sosialy amin'ny YouTube sy ny Facebook ihany izao fandaran'izao any ivelany sy eto atoerana. Manaraka dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra indray mifankahita amin'izao fandaran'izao ary marina tokoa ny teny teo hoe tsy tao anatin'ny fahasalamana satria olombelona ihany ny tena na dia mitondra ny anarany hoe raha mosalama za misy tsy fahasalamana kely ihany fa dia no fitahin'Andriamanitra moa dia mbola nomeny ny fahasalamana ary afaka mitava sy midinika amin'ny tsika rehetrarehetra tahaka izao. Izao indrindra no anarorotana hoe rehefa apetraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainana dia misy valiny mahasoa foana ary zany atao hoe tsy fahasalamana zany dia nentina bavaka foana ary dia misaotra anareo rehetra izay mitondra bavaka satria zao hitanareo zao salamo raha mbo salama na salama tsara izy araky ny teny hoe raha mbo salama zay. Dia manaroroatra eto mitondra kokoa atsika mianakavy izay hoe aiza tapabolana tsy te dia efa fantatrareo izy zay tapabolana marina tsy teto ny tena dia zao indray no hitanareo dia tsy adino akory le kokoa indrindra ho anareo tao amin'ny boriboritany faefatra ny eny amin'ny fokontany 230 izay nanontany tokoa hoe tao anatin'ny tapabolana tsy hita dia efa hita eto zao dia kokoa tena ampitiavana be no menanareo ary hita tokoa hoe zany fahatserovana zany fa dia misy tokoa ny fankatiavana sy fahalahina ary ny fihavanana ao amintsika ka dia apetraka amin'Andriamanitra foana zany fiainana zany mba hito zany fankatiavana sy fihavanana zany. Tsy adino koa ianareo amin'ny mpivarotra amin'ny fokontany Marsesa izay tamin'ny nandalovana tany amin'ny fameloma maso ny boriboritany faharoa tany Ambohipo dia nanatona mitokana mihitsy hoe tena mba tenena eto amin'izay amin'ny fokontany Marsesa fa zay dia tena miondana anareo amin'ny MBS dia tsy adino nareo mpivarotra amin'ny fokontany Marsesa rehetrarehetra fa dia kokoa be dia be ary dia ataovy mafimafy ny vata fandraisam-peo ny mba hainonareo ny tava sy dinika ataontsika androany zany. Torak'izany koa anareo any amin'ny faritry ny Pitsokovy ihany izay nandefa niafatra ihany koa ny any amin'ny teraka Anjanapara sy Anjanamasy Tsarasina rehetrarehetra iny nareo amin'ny distrikany Betafo ao amin'ny rano mafana izay
fanaovana fitsaboana amin'ny cure-dent dia manao kokoa anareo ary de araky ny fitenenina hoe ataovy mandeha tsara ny vata fandraisam-peo hainonareo ny afatra zay entina ho anareo am'ty fandarany ity zany dia nareo any ampitandranomasina moa de mazava ho azy fa dia ataoko fa efa eo foana nareo ary tsy anadino an'izany fandaran'izany hoe tsy fitatabolona de tsy ho ao dia ny manaraka angamba de ho an'ireo fianakaviana izay nananahana havana lavo na tsy nety tam'ty zay fotoan'izay de mirary feonona fiainonareo izay ary ataona fa izay ny fiainantsika olombelona volovalin'Andriamanitra ka zay tiana anaovana azy ary araky ny fitenenina moa hoe diandrano ny fiainan'olombelona ny lasa loha tsy miverina ary manaraka ho avy any ka dia mitondra ny fampinoana tanteraka ho anareo fianakaviana zay angamba ny atao hoe fampidirana rina fa dia tonga de ho toizako ihany ny resaka amin'ny alohan'ny teny idirana amin'ny votoandratraka ty motombafanao ty ary eto amitsika eto amin'ny MBS dia tsy hoe fanakianina be fahatany fotsiny na ohatran'izany fa tena sady fampianarana ny vahoaka fampianarana ny fiarahamonina fitenenina ny zavatra mitrangena ny fiarahamonina rehetrena mba ahitan'ny vahoaka zany hoe inona tokony atao inona tsy tokony atao ary mba hijereny mpitondra fanjakana koa hoe ay misy zavatra kely ohatran'izany zay tsy eritreretiny zareo nefa tena zava-doza no aterany ka za moa miboribory tamin'ny faefatra dia mandalo amin'iny makany amin'iny androndry iny zany de mahita an'le lalam-bisy lalana mifanapaka dia raha hiditra ny miala an'iny androndry iny ianao zany ka azo any amin'ny FJK nandrondra kely dia misy lalam-by eo de misy manapaka dia ny problema de zao le lalam-by tsy misy mpiambina tsy misy barrière automatique tsy misy alarme sonore fa tonga de babangona fotsiny tamin'ny afako maly eo amin'ny 5 eo amin'ny 5 fa maizimaizina ihany so ihany fa tonga de fa nytena moa fa nahita le train zany le klaxonle train koa za raha eno de nijanona fa le avy any androndra raparapa be na de mafy be le tomobile nefa mena kody fara ngamba efa atao amin'ny hoe 2 metres tsy hiditra amin'ny lalam-by zay vao tafajanona le train amin'io mandeha tsy misy mpiambina sy nyretraretra nanao marsarera zay vao tsosaika vodona le masinina zany ka zay zany mila apetraka amin'ny retraretra zany zany zavatra zany hoe zany ny zava-misy eto tsika mpitondra tomobile aloha dia tompona andraikitra am'izay zany hoe tsy tokony anao zavatra routine zavatra hoe mandeha ho azy io efa fazarany io ary ny tena zava-doza de ireny tompony reny lalam-by madarela zany eto ny teneniko sy ny eo amin'ny ministera tompona andraikitra tokony hijery fa raha tokony ho izy de tokony hisy ny barrière automatique na misy mpiambina ohatrany kadimbahoaka ny lalam-by mba hitsisiny loza matetika matsy am'ireny de zao ianao rehefa voadona amin'ny train eo dia le tomobile foana ny diso fa ny lalam-by tsy diso mihitsy ary zany no anatin'ny code de la route tsy diso mihitsy ny train fa ianao zany ny diso ka mba ilana am'izay dia tenenina zany ny tompona andraikitra rehetra hoe na mpampiasa lalana mba mpitondra tomobile de tokony hitandrina amin'ny toeran'io na de misy ara-famaizana takin'inona faharoa manarak'izay de ho an'ny tompona andraikitry ny madarel de mba asiny alehiba ny barrière automatique na farafaratsiny faravalika matiny izy rehefa tena tsy izy de mba asiany olona miambinao de rehefa misy train mandalo de mampijanona de mitondra an'le panneau hoe stop na mandeha finy ary neto any tsy hoe isaky ny ady indray de misy train mandeha ataoko hoe indray mandeha isaky ny 2 andro zay vao misy de zay de tsy vita an'le madarela fa de mety hoe etony fahirana be loatra angamba na etony tsy firarahana an'le fiainam-bahoaka de zay de manao zavatra ohatran'izay ka zay ihany de mila jereny zay zavatra zay fa satria zava-doza satria raha avy any androna avy any amin'ny Mazoriva Ambotsony ianao mitsofoka ao à 10 metres ianao en plein tournant zay vao mahita an'le izy
le klaxon le train moa mazava azy klaxon ohatrany hoe klaxon tsy vaky feo zany de zara raha eno klaxon faripeo zara raha eno de raha avy any zany ianao raha efa jenjiny feona moteur koa moa ny ianao de efa mety hainao le klaxon ka mila mitandrina re zany ny aina tsy ananapiry manarak'izay dia momba an'io ihany maly rehefa avy nivory tao amin'ny assemblée ny tena dia miodina tiakadym-bahoaka fa lalana eo amin'ny mandrapatonga otrano zany lalana eo amin'ny atao hoe 1 kilomètre raha misy atao adiny ray sasany inona ny antony rehefa amin'ny enina zany tsisy polisy tsony de rehefa le olona mpitondra an'le fiara samy mainka andeha ody dafolo na ny avy aty amin'ny route circulaire azona kadym-bahoaka na ny amin'ny boulevarna tsy mandravy iny andeha anatsimo na ny avy any amin'ny any atsimo andeha hiditra ty amin'ny vilona de tsy misy mifandefitra tsony ary rehefa mba miteny ny sasany dia zay maika zay priorité zany hoe tsy misy tsony zany le atao hoe dialogue fampiresahana samy chauffeur na mifandeferana fa samy mitsofoka dolo ka rehefa tsy fandefitra ohatran'izay débloquer ny circulation tiako tenenina zany de hoe le toetsaina zany aloha mila amboariny ho an'ny mpitondra fa indrindrindrindra le toetsain'le mpitandro mpitandro filaminana zany de tokony ho disponible 24 heures sur 24 fa tsy hoe miditray amin'ny enina amin'ny 5 sasany maraina de manisa adiny 8 na adiny 10 de mialy zay raha riva de baranany eo le circulation mba jereo tsara re tompony any ivelany any tsika samy mijery ny fahitalavitra io daholo fa nen'olona na andro na alina na police municipale na police nationale na gendarme dia feno mpitandro filaminana foana manao an'io régulation ny circulation io indrindraindrindra amin'ny toerana sarotra ohatran'ireny fa ny etiketo zany dia raha vo dilany amin'ny enina de lasa tonga maraina amin'ny sasany de eo tonga ny fampitan'olona de hitanao le polisy vavy fa avy eo tsy hitanao tsony reny rehefa avy eo de lasa nieritreritra ihany ny tena hoe fa makaiza ary zany re mpitandro ny filaminany reny nefa reny tena ataoko hoe rendrindra ny tena sosoteniny ty mpitondro ty am'izao fotoana zao ary mahatonga ny fiainam-bahoaka tsy mandeha am'izay izy satria mametraka ny toerany ho ambony noho ny vahoaka le mpitandro ny filaminana de tsy mirara satria tena sosoteniny ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao sosoteny satria atahorany dia lasany vahoaka no mandrainkoany avy eo satria le fiainan'le vahoaka tsy raharaha iny le mpitandro ny filaminanao tsony fa de mijery fotsiny izy hoe rehefa hatram'izao ka hatram'izao manao ny asa koa de izy zay de etrerety tsara fa misy olona miala eto amin'ny vilona andeha ody any amin'ny faritra tsy misy satria fa mitatra ny tanàna na mandeha mody any Alasory na mody any Ambohijanaka na mody any amin'ny misy mipetraka hatrany Ambatofotsy azy de etrerety fa hoe raha miala amin'ny efatra sasany firavany ao am-piasany amy 7 alina vao tonga any an-trano nefa mpianatra koa mbola anao devoir tsy indreny dikan'izany rehefa mipetraka tsara zany régulation-n'lay fifamovoizana zay ataony mpitandro filaminana na polisy io na gendarme io de tokony tsisy zany embouteillage zany fa indrisiny eto amitsika manohitra ny fiaina miditra birao dia tapitra zay olo zay dia lasa mandeha samy mitady eo amin'ny circulation kanefa ny olana am'regny ko de zao misy ny chauffeur de tsy mahay code de la route hoe aiza ny priorité à gauche aiza ny priorité à droite fa de na eo amin'ny boulevard raha tsy mandravy eo zany de misy ny priorité à gauche misy ny priorité à droite ka tsara ho fantatra zany zavatra zany tsara misy polisy zany zavatra zany manao an'izany ary zay moa mampalahelo ny toetsain'ny malagasy rehefa misy polisy de mahay zavatra fa rehefa tsy misy polisy lasa tsy mahay ninninina fa lasa famaly sy tsy mifanaja ary tsy manao baranany ka zay zany mba mila tenenina kely zany amitsika rehetrarehetra am'izay zavatra hoe mba tokony anina zany toetsainy zany dolo tsika rehetrarehetra fa samy mampiasa n'io lalan'io daholo ary io lalan'io rehefa tsika mampiasa an'io de zay teraka an'izay problème zay miteraka sorosoro any rehetrarehetra teraka fatiatika ho any rehetrarehetra ary hitako mihitsy fa hoe any misy anisan'ny
olana miteraka n'ilay atao hoe embouteillage fatarana lava zany a zavatra mitranga ohatran'izay zay angamba no azo lazaina mbany tsetsatsiatra rina fa dia tsy androko mihitsy ny tenenina an'izay androany satria ny zavatra ny enina lizy ary raha enako liza tsy zarery maina liza de mba fantatry ny hoe fantatry ny mpampiasany zany lalana zany a fantatry ny tompona andraikitra momba ny farany a momba an'io a rehefa mandeha anao Ambotsoa ao dia lalan'ny prime ministre isan'andro i zavatra iny na mandeha miasa na miverina mialo tapona Ambotsoa de misy virage à droite de miasindraro lavaka eo de misy vato de eritrereto zany raha andro alina anao ka tsy mahafantatra n'io lalana io misy an'io vato io satria tsy maintsy miakosta amin'ny à droite tsara ianao de tonga de potika ny tomobile na ny radiateur na ny train avance ny rehetrarehetra misy vato misy lavaka ao a de misy moellon efa roapolo kilomètre ataon'le olona akaikiny eo a satria misy lavaka dia misy rano de ataon'le tompony eo de tsy eritreretiny hoe raha miala amin'io moellon io le mpandeha le olona mpitondra tomobile na mpampiasa ny lalana io a de mety hanao accident satria miavy ary avaratra avy amin'ny mazorivo koa mandeha de miakoste à droite a le olona manao an'io miamandeha à gauche dia mety tetatetoka zany a tenenina daholo zany zavatra kely mety tsisy dikany kanefa mizateraka zava-doza ka lalan'ny prime ministre foana isan'andro a de tokony mba hojereny hoe amboariny ty lalany ty fa tsy izy lavaka kely ty ve de même pas tsasaka même pas tsasa mètre carré ny le surface ly de tsy vita ve nanao an'izany goudron fa zany hoe le zavatra kely ohatran'izany mihitsy le hoe le souci de détail zay mihitsy zany a tena tsanana ty mpitondro ty fa varena amy zavatra ngeza be any nefa le zavatra kely zay mety hitsaran'olona azy a tsy hitany zay nga mantsetsatra rina fa dia misaotra betsaka na amin'ny fitenenana ka zava-dehibe mihitsy ny tenenana ny toejavatra taka zazy satria isika rehetra ihany no eto ary reny zavatra teneny ny député colonel Rambo reny a dia zavatra mitranga aloha eto Antananarivo fa ny rehetrarehetrany eto Madagasikara de misy toejavatra tsy mandeha amin'ny falehany ohatran'izany fa zany hoe ny endriny fotsiny no tsy mitovy araraka ny teneny teo moa de ny hoe taratra amin'ilay fiainana eto Madagasikara fomba fitantanana eto Madagasikara ny toejavatra tahaka an'izany ka iandro roviana ary iandry hoe ahoana ary zay vao ho atao ny vahaolana tena izy lavaka kely erera de efa tsy vita fa de endrasana eo de ahoana moa zany no tena fandehantsika ity ny resaka manaraka indray député colonel Rambo action sociale ny ao amin'ny boriboritany faefatra eo izay hiadidinao zany amin'ny masolom-bavamboakanao de misy fandraisana andraikitra mihitsy amin'ny resaka hoe action sociale ho avy ny fanadinana amin'izao fotoana zao efa sy mimebiseby mandray anjara mavitrika amin'izany ianareo ahoana ny fandehan'izy io mba tsara mba ho fantatra ihany satria mijery ihany koa ny olona marina fa période-ny fanadina tokoa zao rina ary rehefa mahita an'le fiainan'le vahoaka anao tena hoe tena mahantra ary ny fiainan'ny vahoaka ray manontolo eto amin'ny firenena zany dia raha atao hoe atao amin'ny tomobile reny misy hoe voyant reny dia mena daholo tsy misy anankiray mba maitsomaitso mba hoe mandeha normal fa mena daholo de lasa mivadika ohatran'ny teniny any avaratra hoe normal fo normal dego na efa mena efa tsy alehan'izao de normal fo zay ny ana dego any normal fo tsy zavatra normal ka tam'ty zany dia rehefa tena nijerena miaraka amin'ny namana moa zany sy ny atao hoe ny pray antoko ao amin'ny boriboritany faefatra de hoe tena aleo jerena le akizy le mpanala fanadinana amin'ity m'izao zany sady be akizy be sady be akizy be sady tena sahirana le fianakaviana tena sahirana satria araka ny teneniko hoe miresaka amin'ny reny mpanangona fako eny amin'ny ordure reny ianao reny amin'ny baka ordure reny de zareo mihitsy no miteny hoe monsieur le député na qualité an'le fako azany izy zao ny eny
Niena ny qualité niena ny qualité an'le fako de efa nga misy qualité izy io misy qualité io satria izay ozy izy raha mipetraka eto de sady manampy mpiasa ny commune na manadio an'ity baccalauréat ty de mba mijery hoe inona no zavatra fako azonay alainato ho amidinay mba ivelomanay satria zay tsy mananasa de zay le qualité kalitao an'le fako zay ozy tena niena am'izao fotoana zao satria raha ny azonay ato isan'andro ozy izy de mba mahazo eo amin'ny 530 eo zay ho anatin'ny ray andro de iny mba ividiananay vary sy loka zay hoaninay eo de kafe kely am'ireny le pilolo reny de mba vita ny ray andro fa am'izao ozy izy tsy mahavita an'izany tsony fa 530 ny tao dia zao zay raha mahita eo amin'ny 2,000 ditreto am'izany zany hoe inona mahatonga an'izany na le olona atao hoe misotro olympico so viva sy anina be deabe reny zany laza tsy mahavidy an'ireny so satria zavatra plastique ohatrandreny no alain'le olona angonina na le hoe manapaka hazo na hoe zavatra hazo reny zany ary le olona atao any amin'ny ordure de tsy alefa antsony fa terizinao ampiasaina ry amin'ny any atokatrano any zany hoe ilaireo atao hoe fako na tavoangy na ohatrany navy fanary taloha reny ary zany dia tsy hita antsony fa efa tehiriziny le olona ohatrano satria efa mafitro le fiainanao le vidim-piainana ohatrano no ty fiainana miakatra be ty de zay ny problème ka zay zany hita ataoko sary fotsiny hoe tena manitra le olona de am'ty le resaka social ty zany de anjerena mihitsiny zany hoe ireo akizy anala CEPE amin'ny talata zay tena anatin'ny tena fahasiaranana zany amin'ny boriboritany faefatra zay misy fokotany 2,30 de reo zany nakana akizy zay ny président Fokotima no jery azy zany fa ny time efa mpanao an'izany time efa mpanao an'izany tsy vao manao an'izany efa nanao tsika isa-taontsika efa manao dia mijery zany ny président Fokotima hoe reto le akizy aty amin'ny fokotany tsy io tsy anavahany io na ao anatin'ny antoko na tsy ao anatin'ny antoko fa ny président Fokotima sy mipiara-miasa aminy Bron Fokotima no mijery an'izay de manao ny listra dia mena ny solombavamboaka zany de tena mamparely de natao le izy zany ary ho amin'ny laroby zao zany rapitso amy roa de fa misy eo amin'ny quartier général ny antoko moa zany eo namotana misy an'izay de amy roa de misy akizy zany eo amin'ny 700 mena zay kit CEPE zay zany tena le tena akizy sahirana tena eo amin'ny boriboritany faefatra zany nomena zay amin'ireo fokotany 2,30 retin'ny fa misy fandaminana moa ny am'izay dia ny président ny Fokotima na ny lefitra zany no mitondra an'ireo akizy reo no mandeha makany mena zay le izy tsy hoe atao hoe afa-po fa fanalana fahasairanana raha ohatra hoe fitaovana ara-pianarana 5 no tokony ilain'ny ray aman-dreny amin'ny fanalana CEPE an'ny akizy tady tsara fa ny CEPE zany anisan'ny diplôme voalohany ara-panjakana amin'ny fiainantsika olombelona reto Madagasikara amin'ny fiainana zany amin'ny carrière ka zava-dehibe ka mba tsy hahatonga lekizy hoe frustré na hoe sasany manana zao za tsy manana zao de anjirena zany zay reny tena sahirany reny dia natao zay zavatra zay sady rehefa mba tafitany koa ane izy de fa mba mazoto hianatra de ano zany fa raha sanatry zany hoe tsy tafitany io no tsy fananana fitaovana nefa ianao afaka mamea de ataoko hoe mba tonga saina ihany ny tena mba atao hoe le mba miasa ihany ny conscience hoe de manina raha zavatra ohatran'izany mba vitako nefa akizy mety anana ny hoaviny rehefa aveo tokony nampina nefa tsy nampiko de mba petraka ihany zay cas de conscience zay dia raha mifidy zavatra hoe tokony ho 5 ilaina zany ivirenako le izy rehefa mba meny solombavamboaka ve ny efatra
ray sisa omeny vidiny ray aman-dreny a tsy efa mba zava-dehibe hoe zay rina ka zay no zavatra ho atao zany a amin'ny rapitso a am'roa amy quartier général zany hoe akizy eo amin'ny 700 eo zany no mena an'izay a eto amin'ny borobory tamin'ny fahefatra de anjaran'ny président fokotimina sy ny lefitra moa zany a no mijery an'izay lista zay io a tsy hoe zanaky ny timma daholo fa tsika tsy manavaky tsika fa na zanaky ny timma na zanaky ny timma rehefa hita fa tsy ao anatin'izay fahasarana an'izay a ka tafiditra ao anatin'le hoe isan-tratrarina isaky ny fokotany a dia ho raisina de zay le izy zany ary ny manaraka moa ny am'izay resaka sosial zay a sy ny hoe asa eny amin'ny fokotany dia misy ady de fa mandefony ny fokotany rehetra tsy maintsy mahazo daholo a mahazo fotodrafitrasa daholo ny fokotany rehetra mandra-pavita amin'ny mandat ary tsisy tsony hoe ty tsy nazo ty tsy nazo fa ao misy hoe ny sasany mena jero, sasany mena lalana, sasany mena vavady, sasany mena bassin manao an'izany tsika zany hoe ho aseho anareo daholo hoe reto daholo ny zavatra vita rehetrarehetra manomboka amin'ny taona ity de hitanareo hoe ay le rangahy io zany tsy bana ho azy fotsiny a na be resaka hoe ohatrany bela zao a fa tena manao de vitan'ny olona hoe inona ny asantsika fa tsika tsy manao hoe mipetraka ao fotsiny de hoe eo fotsiny de mana mipetrapetraka tsy manao ininao fa tsika tena manao zay mifampandrosoana any amin'ny fokotany rehetrarehetra any a ary mijery ny atao hoe zay hoe inona ny tombotsoa amin'ny vahoaka zay angambany amin'iny rina ka tsara ny hoe mampahafantarana zany amin'ny hoe saina mahitsy satria so ndray misy mieritreritra indray ny hoe anao récupération politique andray ny timma tsy fo zao tompoko ny timma manao action sociale fa efa manao foana araka ny teny ny député Rambo teo ka disefitra zay mieritreritra hoe anao récupération politique andray ireo a sinisia tsy zany mihitsy ilay izy akoatran'ny izay raha ny boriboritany fahefatra resaka momba ny eo amin'ny misy anao ihany député Rambo dia ao moa zany tena petsaka n'le saramba be mbahoaka ny aretiny ty mbola eo ihany covid ny tiano resahana amin'io ahoana fipetrany am'izao tsika miteny zao ny eo aloha de ohatran'ny vahoaka malagasy rehetra ihany boribory tamin'ny fahefatra enjakenjandò ny olona ao ary raha tsy enjakenjana koa mitondra azy a de tsy mandeha tsy tafita ny hafatra ary zay angambany hoe indraindray ohatran'ny manao fiteny enjakenjana ohatran'ny fitondrana miaramila ihany le izy kanefa moa rehefa zay hoe ny asoa maninona fa ny eto a zany de miteny tsy ho an'ny boribory tamin'ny fahefatra fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsiny hoe rirenina ny andro mangatsika ny dikan'izay mitranga daholo ty aretina rehetrarehetra ty azy aretina mitonga amin'ny oetiny ty ririnina ty zany na sere na grippe na kohake na rhumatisme na arthrose sinusite sy ny rehetrarehetra ary indrindrindrindra ty covid ty de mbola ao ary tsika mbola tsy afaka amin'ny covid io fa ny zavatra mampalahelo fotsiny a ary niariko mifanjakana de zao manaraka be fatany zay zavatra atao ny any andafy any zany hoe manao copie-coller ny zavatra mitranga ny andafy any inona ny zavatra mitranga ny andafy any zavatra mitranga ny andafy any dia ohatra raha ny frantsay eo de fa hoe foanana daholo ny fitondrana varovava sy orona zany a eny rehetrarehetra eny de nahita an'iko ny fitondrana malagasy mpitondra am'izao fotoana zao de mba nanao fa de ny eo anatin'ny fitateram-bahoaka any a no mitondra ny amy mafana ny atitsy amitsika ririnina fa mahita ny olona manao de mba manao koa tsy mieritreritra mihitsy zany de mahita an'izay keo de hoe ny ao anatin'ny fitateram-bahoaka ihany no manao ny anaty bus ny anaty avion ina sy ny rehetrarehetra kanefa zao ny olona ne nanao an'izany efa ny tahan'ny olona vita vaksiny dia efa betsaka rehefa hoe atao hoe efa voaro eo amin'ny hoe 20 isanjato ny olona fa ny atsiketo ny tanao am'izany ary de zany ve de avita aro ny vahoaka malagasy ray manontolo
zany zavatra any tsy etretin'le mpitondra fanjakana am'izao fotoa zao fa de hoe io moa efa niena fa dia hita fa tsika voaritsika tsara ny vaksiny resitsika ny voaritsika tsara ny aretina resitsika tamin'ny resitsika ny aretina dia alalàna noatran'izao za talohan'le baolina mantsy ny lazany an'iny talohan'ny baolina sy talohan'le le fety sy rehetrarehetra de aizitsika am'izao 200 maherintsika am'izao fotoan'izao rinona ny andro sady le izy mamindra ary le izy mifindra sady mahafaty sady mahafaty ho an'ny olona zay tsy nanao vaksiny zay kanefa le fanjakana am'izao fotoan'izao le mpitondra am'izao fotoan'izao tsy tato anatin'ny ataoko hoe ray volana zay tsy mbola nahitan'ireo mpitondro reo mihitsy mba miteny hoe mampirisika am'voaka hoe ndana manao vaksiny za vaksiny tsy andanim-bola mety hoe andanim-bola angamba de freanao mandeha makandra lavitavitra fotsiny fa io nefa ny tena mitazona ny ainy hoe tena miaro anao am'ty aretin'ity tsy nahita hoa za ary tsy nandre tam'y radio tsy nahita tam'y tele rehetrrehetra mba mahita fanjakana hoe ndao ireo olona manao vaksiny nareo mihoatra am'ty miady am'ty covid-19 tya fa de lany daty le vaksiny tsisy lany daty le vaksiny de malahelo mampalahelo de arina le izy nefa vola tsy toko tsy foroana omen'ny olona mitovy amitsika men'ny firenena any hoany hoe men'ireo olona mpandohetra any amin'ny firenen-kafa any entina tiavana ny raha malagasy zay tena mahantra fa diranovana mety tsy havidy an'izany vaksiny zany ary raha tsy mitarina de mety matimaty foana nohony tsy fisiny zany de potipotehana fotsiny le vaksiny de eo zany no tiako tenenina amitsika rehetrarehetra hoe eto zany de mbola miteny any ary raha mbola miakatreto any rehefa talata de tsy maintsy miteny hoe ndao re tompoko manao vaksiny ririnina ny andro fa sosendra ny patsaraitsombo vava de eo vao taraiky ary tadio tsara fa rehefa tratran'izay no nandalovany kely fotsiny de tsy afaka manao vaksiny raha tsy afaka 70 andro rehefa aveo kanefa ny rininy vao manomboka any amin'ny farany volana ota na any amin'ny tapatapaky ny septambra any zay vao ho tapitra defa zao andro mangatsika zao no tena morongatra be ty aretina covid-19 ty ka dia fitiavana tolo ny tenena nety fitiavana tsika avoka malagasy ray manontolo ndao re manao vaksiny fanefitra amin'io iady amin'io covid-19 ary eto zany dia miantso ny atao hoe communauté internationale hoe nareo any nisany nametrake ary indrindraindrindra nytao amin'ny banque mondiale sy ny FMI anisany nametraka mihitsy nareo hoe tenenina mihitsy ny mpitondra fanjakana am'izao fotoan'izao mba hiteny vahoaka anao vaksiny no miadina am'ty covid-19 ty ka ny azy CVO foana ny resaka ny tsy adala akory reo atao hoe partenaire technique financier reo raha tsy teniny CVO fa vaksiny foana ny azy no tenenina mba entina aperitrehitra le mpitondra fanjakana hoe dikan'izany hoe le CVO anareo ane langage diplomatique mba tsy tenenina hoe tsy alehany dia le vaccin foana no tenenina hoe ataovy re ary le izy tsy mpitondra fanjakana hoe président de république na prime ministre mitovy amin'ny etsikety no miteny am'le izy fa ny zareo amin'ny banque mondiale zareo amin'ny FMI zareo amin'ny union européenne de tokony mba heritreritra an'izany le mpitondra fanjakana tokony mba heritreritra am'izany hoe dikan'izany hoe rehefa tsy mihitanay fa tsy mandeha io zavatra io olona tompony vola tolo zany rehetrarehetra zany tsisy volandeny any aminareo any Nations Unies koa miteny tsisy volandeny any aminareo any satria hitan'ilay reo PTF reo zany fa ny fanaovana an'io vaksiny io de anisan'ny hoe tena fijerenany le maha olona le fametrana zoan'le olona mihitsy ho ny firenena anankiray ary maha dia ny vahoaka ho aminy ka mamponina ho aminy ka zay zavatra zany tokony mba eritreretin'le mpitondra fanjakana mihitsy hoe ahoana no te anaovany tenenina ny olona anao aty vaksiny ty ary adidy ny fanjakana zany ary eto de mbola veriko ihany fa miasan'ny
filohan'ny repoblika tena ndraikitra filohan'ny repoblika direkta dia miaro ny fahasalaman'ny olona tsy ny hain'ny olona dia miaro ny défense ny intégrité fizikan'ny firenena avy any velany zany misy mpanafika sy ny rehetrarehetra ary fahatelo mijery ny io vola malagasy io a ny sandan'ny vola malagasy io a mba tsy mbanana maizy azy zany ny vola malagasy a ero amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka le fahasalamana zay adidiny mpitondro zany adidin'ireo ny président république sy ny prime ministre mijery an'zany ka rehefa tsy hanao an'zany nareo de nareo zany izy ny tompona andraikitra hoe mety ho tianareo ny atao hoe sanatriny zany ny tonga de miteny direkta hoe tsy rarainareo ny fahasalamana fa nao hoe ze maty any de maty rangaha fa zay tsy hanao an'zany fa tena mampalelo raha zany toetsena hoe olona mpitondra ambony oatra an'zany tsy sahiteny amvoaka hoe ataovy ny vaccine sy ny rehetrarehetra ary na hoe tsy mampiteny andreo ministra rehetrarehetra reo a hoe nambatereo anjaranareo ministra coach isaky ny any amin'ny région any a miteny amin'ny solon-telam-panjakana sy ny gouverneur sy ny rehetrarehetra any a momba ny io vaccine io fa anisan'ny zavatra exigeny ny any amin'ny partenaire antsika io ka zao zavatra zao mino fa eny communauté internationale ary mety relancer vankely any hoe satria misy mpandika teny eo a miary mena ty miara-manonjy ty zareo reo a misy mandika teny de ary mena ty miara-manonjy ty de mba zany zavatra any mba hoe tenenina satria zany no hitanay solomavambahoaka tsy misy an'zany mitranga tompoko ary tsisy miteny hoe ataovy ny vaccine fa io zavatra tena zava-dehibe ilaina ary raha ohatra olona tsy salama zany moa de inona ny fampandrosoana io tam'zany rehefa tsy salama ianao de matory ambony fandrina na mangataka na rehefa mitony tsy fahasalamana de mety hoe volovarin'Andriamanitra alaina ianao de vitako de zay ka zay zavatra zay a engany majotonga zay fa zay zany mba tiako tenenina amin'io covid io a de farany a momba nyty any de manaova mafana satria ny andro mivadibadika am'izao fotoana izao raha tsika ririnina dia ndraindray mangatsika tapoka ndraindray mafana tapoka ndraindray misy herika tapoka dia tokony mba efa miomana am'izay zany a ny ray aman-dreny a ny ho any mijery ny ankizy zay mbola misy ao anatin'ny fianarana am'izao fotoana izao de ohatran'izay koa tsika ray aman-dreny a tsika mba hijery koa ny akanjo ao ivelanao zany sy ndrehetrehtra fa tsy hanao mafy be matetika maty misy olona hoe za matanjaka mpianina ohatran'izao a tratry ndray mandeha vaovao hoe dy fa ino ty de zay mba tenenina zany zay zavatra mba hoan'ny rehetrarehetra zany zay covid sy zay ary hoan'ny indrindrindrindra ho an'ny mpitondra fanjakana tena mba apetsika reny atao hoe mpiasa-mpanjakana ny amin'ny faritra reny mba hite anerin'ny olona anao ny amerina indray zany resaka ary vava sy orona satria miakatra be ty zavatra ty ary indrindrindrindra mba tena hisy ny fanarahana fa ny fanatanterahana any reny a any anatin'ny fiara sy ny velany eny fa tsy zavatra hafa nataon'ny mpitandro ny filaminana rehefa mijery ny olo eny an-dalana eny a fa tsy hoe mijery hoe mba tenena hoe manaova ary vava sy orona de tonga ve le olona mandeha no anaty bus a tonga ve le olona matetika maty ny ataon'ireny mpitandro filaminana reny rehefa manakana an'ireny hoe fitateran'ireny tsy mijery an'le kasibosy anaty tômobila izy fa le papier de mijery an'le zavatra kely apetraky ny chauffeur de iny de lasa mandeha fotsiny na mijery an'lay manifold de misy an'le reto dolo ny olato hoe de vita kasehan'ny guichet fa tsy mijery hoe manao kasibosy ve ny olona rehetrarehetra ato araky ny lalàna navoakany any zany zavatra zany tokony ho atao ary de tenenina nareo hoe avereno io kasibosy io mandrapavitan'ny rinona rehefa zay no izy a de rehefa vitandray ny rinona na rehefa hitanareo efa de midikidiny tia de eo indray nareo mba mijery ny vahaolana fa tena mandreraka raha izao no mitoy betsaka no lasa tsy le rozy izy ny fitenenana ataony ty covid-19 ty zay angamba no momba an'iny covid iny rena fa ho any rehetrarehetra zay na ho an'ny mpitondra na ho atsika de samy mitandry tena fa aleo mitandrina ny tena ary arovoko ny tenanao a fa ty ny olona tsy raharahany zany fa ianao any tokony atsapa hoe zao ny firovako ny tenako ka zay indrindra mantsy fanampany kely fotsiny tamin'ny faharazavana ny entin'ny député Rambo teo momba nyty resaka covid-19 ty raha ny hoe taux de vaccination zany amin'io resaka hoe
covid io iarovatena amin'ny covid izay navoaka ny raisam-pirenena amin'izao fotoana izao momba ny Madagasikara dia manodidina ny 400 mahery eo ho an'ny malagasy, tsy eo amin'ny 5 raha farafabetsany 500 no vita vaksiny zany. Chiffre officiel io tsy zay no namorona an'io fa sehatra iraisam-pirenena satria ny firenena tsiraray topoka eto ambonin'ny tany dia amoahana avoaka foana ny taux de vaccination momba ny covid satria io moa zany zao mbola aretina tena manahirana manerana an'izao tontolo zao. Dia eo amin'ny resaka communication zay anisany hoe tsikera mamaivay mahazo amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao ny amin'ity hoe covid ity tsy manao vaksiny olo satria farafabetsany 500 fotsiny manao vaksiny iarovatena amin'ny covid. Dia izao no zavatra tsapa amin'ilay communication eto Madagasikara, tenenina hoe ka le vaksiny iny tsy antery, dia mialokaloka ao amin'ny teny hoe tsy antery io, mialokaloka ao anatin'io zany, dia io no loloviny eo dia io anie tsy antery manao vaksiny sinsy nefa ny tena marina zany tsy adala akory araka ny teny député Rambo teo ny iraisam-pirenena miteny foana hoe vaksiny. Ary ianao raha vita vaksiny ianao marina hoe tsy midika zany hoe tsy ho tratran'ny aretina intsony ianao, tsy tratran'ny covid fa mba ho maivamaivana kokoa ny fiantraikany dokotera miteny izany fa tsy ny député Rambo no miteny izany na izay mpanao gazety no miteny izany fa ny dokotera manampaizana tompoko no miteny izay. Ka ny eto amintsika lasa ohatran'ny ialokalofana le teny hoe fanaovana vaksiny zany anie tsy antery sinsisa dia samy mandray ny responsabilité zany na ny andraikiny ny tsirairay momba n'ilay izy tokony antany tena ny tsirairay hoe sao dia mba misy andraikitro tokoa no mahatonga ny tsy fandehanany ity raharahata iny député Rambo tsetsatsesa tsy ahatra ihany fa tena misy resaka communication io zavatra io sao dia misy ahatra tianao mariana kely momba zay. Marina zany ary le resaka communication mihitsy tena mahatonga ny tany olona tsy nanao vaksiny ho ambany dia ambany eto amintsika satria tonga dia voizy lay mpitondra fanjakana ary ny responsable ny tompona andraikitry ny serasera tompona amin'ny porte-parole ny gouvernement mihitsy ny tena tonga dia hoatahoata tamin'io hoe tsy antery io sy indrindraretra dia nanaraka koa moa inga ny filoham-pirenena koa dia nanaraka an'iny koa dia io lasa ny vahoaka zany amin'izao fotoana izao no hoe tsy atery oa dia miena tsy lasa mazoto manao an'le vaksiny kanefa dadadio tsara fa ianao raha manao vaksiny zany ianao tsy misy hoe za diabetika na za ohatra n'izao fa mahazo manao vaksiny fa ianao ne raha mihinana le CV io tsy maintsy mijery hoe manao na tension aloha dia manao na ny taux an'ny siramamy ka raha misy an'io ianao dia tsy afaka mihinana n'lay le CV eo andry zareo io zany kanefa io vizina rehetrarehetra nanaovana hoatahoata tare à gauche à droite tsy nrehetrarehetra ary na fambolena an'le fanamboarana an'izy io dia natakalo ny fambolena vary mihitsiny le Artemisia dia hoe tsy manomboka zao dia tsy mamboly vary tsony fa atao Artemisia zay ny politika le filoham-pirenena anisan'izany ny Artemisia ngazo hoanina ny Artemisia ny tambavy ny zavatra mangidy ary nefa tady tsara fa malagasy vary ny foto-tsakafony tenenao hoe aty indray tsika zao mamboly fa tsy any dia zay zavatra ohatran' zany ka tena anisan'ny tena zavatra ngeza be mihitsiny ny communication momba n'ity zavatra ity. Ary zay zany no itenenana hoe za raha mbola eto dia tsy maintsy miteny foana ary dia mbola tafita amin'ny radio MBS radio Mandasy ny fahitalavitra MBS dia tsy maintsy hiteny foana hoe manaova vaksiny ary io vaksiny io rehefa tena vitanao normal io dia voaro à 95% ianao zany hoe raha sana hoe rehefa raha iverenana ianao zany dia mba le 5% ohatrany hoe mitsorotsoro lelo kely fotsiny ohatran'izay ny roa andro dia vita fa rehefa tsy vita vaksiny ianao ka tongavany sy dia efa homany daholo ty nydrakitra ohatran'izao ty hoe nafoky tany ohatran'izao zay dia raha maharaky mivazivazin-dralamo hoe raha tanora dia mamezarany sasany fa ianao mitsitra eo anao fa bandy efa mijerina ary sanatry n'izany resaka fivaza ohatran'izany raha tsy atao vazivazy ohatran'izany angamba tsy mety hoe tonga saina fa dia zay le izy fa rehefa vita vaksiny ianao 95% voaro fa 5% lelolelo kely marary ando kely ny roa andro dia vita.
fa rehefa tsy vitanao a aza mieritreritra zany fa tonga de fa eritrereto hoe ahoana zany ny fanaterana raha ohatra hoe sanatry zany tonga an'izay zay ngambany amin'iny fa tsara resahana ohatran'izay ary hoe atao ohatran'zay mahatonga sainany olona fa hoe matanjaka be zao de anatena zay fatanjahana zay covid tsy isangisangy covid tsy misangisangy mariny zay eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana député Rambo ino zany efa hoe mahafoaka be tena hoe tsy fandriam-pahalemana généralisé no misy eto Madagasikara fa tsy eto Antananarivo ihany miporipory tamin'ny faefatra zay nahalany ianao mahasolombavamboaka anao raha vao resaka hoe tsy fandriam-pahalemana de tompony voateny foana fa inona ihany izy teo aminareo isan'andro zany mba tsy tenenako hoe haino voalohany dia misy resaka tsy fandriam-pahalemana ary le tsy fandriam-pahalemana tsy vitany hoe zavatra madinidinika hoe alabotra fa tena miakina amin'ny tena famonoan'olona mihitsiny ary tao anatin'ny tapabolana zay dia zavatra efatra ngezabe no nitranga teto amin'ny boriboritany fa efatra zavatra nitranga tao amin'ny fokotaniny akato maro zao dia tondran-dralahy sprinteur mihitsy lay tokantrano anankiray dia navoaka dolo netana ary lay raim-pianakaviana azon'izay dia natsofokodra tany anaty kanalina dia le tokantrano teo de navoaka dolo netana hatrany amin'ny naty armoara sy ndretrarehetra any ary nitondrana basy ary ny olona nanodidina zay mba aseho nijery sy ndretra tonga de efa nitofirin-drareo zay vao tifitra zay nakaka fotsiny dia tsy nisy zany antso polisy ary reo olona mpanafika aza de niteny hoe raha ohatra ka miantso polisy eo nareo de iverena anay fa zay any lasa zao de miverina indray zay avy eo de zavatra ohatran'izany any amin'ny fiarahamonina zavatra ohatran'izany no mitranga any ny nanaovandralan'izay dia am'le période satria am'izao fotoan'izao de miverina ny tena verina le délestage ary efa fantatry ny mpanao asa jiolahy mihitsy hoe am'izao any maizina ry tonga ary zareo zavatra anankiray nitranga teo nosopatrana ihany ko mivoaka Facebook ihany moa izy le hitadafara zay dia tena am'lay jiro eny amin'ny varitra nosopatrana iny zany Andavamamba Ilany Vatopasika nosopatrana andrefana sy Atsinanana ampangabeanjanako ny folo mivoaka tia Apefilo Ambodiranso sy ny Andavamamba Ambilany be iny de mivoaka tia Apefilo isaky ny amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 alina eo zany dia tapaka ny jiro zany hoe resahan'ny olona ty mandeha am'le vazivazin'ny ankizy zany hoe ohatra amin'ny fanafody ty maraina tandro hariva zany hoe amin'ny 7 de tsy maintsy amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 tsy maintsy tapaka ny jiro eo maizina eo mipetahan-drareo ny dadafara maty dadafara mbola resabe atindro dia maly maraina teo namotana ihany ndraiky io apetsena andeha varotra ny tantsaha andeha spetsena andeha amonjy tsenany tantsaha eo tsenany namotana amin'ny efatra sasany maraina de fa avy ny totakely miaraka amin'ny antso be sy ny rehetrarehetra andeha anetaka an'le ilay mpivarotra tatsaha-pivarotra sy ilay olona andeha tsena maraina fantany fa misy vola fa soa ihany fa sendra nisy polisy nandeha maraina tamin'io noteny civil de tonga dia nitifitra de maty lay jolahy zany hoe ety avela fa nianany elakelatrano rehetrarehetrany de tsy mitaraina an'ty resaka famaizinany ity
efa tenenety foana zany ary hoe isaky mitenety ny tena de hoe ny vahoaka eto Antananarivo ane amin'ny fakturany jirama io ka mando vola ho an'ny commune mba misy an'izay hoe tokony ikarakarany ny commune ny fokotany rehetrarehetra zay. Misy service n'éclairage public eo maninona ny tsy mipetraka zany zavatra zany, maninona ny tsy mipetraka ary manana zo am'izany ny fokotany tsirairay. Ny olona mandoa jiro mandoa atao hoe surtaxe na taxe ao amin'ny fakturany jirama mba anaovana zany zavatra zany. Ny jirama dia misy an'ireny atao hoe lalana sy misy poteau tokony asiana jiro tsy rarahan'le jirama mihitsy fa de io le fahitan'ny totakely dia araroty ny fotoana io zany. Ka eto zany de miteny hoe tompon'andraikitra voalohany amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eto de mpitondra fanjakana eto amitsika aza mena tsy mihitsy vahoaka mandony vola any amin'ny jirama fakturany jiro sy ny rano fa ny olona mba azo an'izany vola zany tsy manao ny asany amin'ny resaka fanazavana ny tanàna na ny commune na ny jirama zany. Fitaon'ny CCI raha matany jiro. Tompon'andraikitra nareo zezika reny ny CCI renany reny de hitany hoe tena mahay mitona ve za mahay mitatana ve zay mahay mitondra ve zay fa dia izy menakavy no nahita azy tao reny mihita fa le riany elakelatrano sy ny aty anamotana sy ny aty anosim-pata zany zany ny zava-misy ary mamaly azo safako maly na eny hoe matiny de ty de groupe nalefa maraina de matany tato eritreto am'izany ary eo an-tranony anay isan'andro de misy an'izany foany ary tiako miteny amty resaka tsy fandriam-pahalemana ty mitena aza fantatry ny olona hoe eo kaikin'ny camp miaramila no mipetraka fatany hoe miaramila sy ndretrarehetra fa tongavany zala tao hoe amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana mba tsisy hoe tsy tonga tao izy fa zavatra nangalarany lay jiro mba napetraka mena zany hoe anazavana ny lalana ho an'ny vao koa reny mipetahany zala de treto am'izany efa eo amin'ny atoko hoe eo amin'ny tambo misy eo zany napetraka le izy mba nazavana ny olona mandalo eo sy ndretrarehetra fa namboariny zala de treto am'izany efa tonga hatram'izany ino mahatonga zany de zao misy fandraisana andraikitra ny mpitondra am'izao fotoana zao zany tena tsy ao mihitsiny am'ty resaka tsy fandriam-pahalemana satria maizina le tanàna dia fantatry zareo koa am'izao loha izy no tapaka dia manao zay izy faharoa manarak'izay tompona andraikitra amin'io dia ny mpitandro ny filaminana efa tenenety foana rangana ro mpitandro ny filaminana hoe tsara andeha amaky trano na andeha n'olana tsy eny amin'ny boulevard Varara tsy mandrava mihitsy na no andeha na ery amin'ny bypass fa any amin'ny maizimaizina rehetrarehetra any amin'ny mandeha fa ianao zany raha mahita mpitandro ny filaminana reto amin'ny boribory tamy fahefatra misy afo fotsiny no jereko eto amin'ny boribory tamy fahefatra zay iadidiko no jereko dia eo anamotana misy polisy efa hodimy ery Anosy-be misy polisy efa hodimy miaraka amin'ny fiara eo am'tsenina Anosy-be misy polisy efa hodimy miaraka amin'ny fiara ery amin'ny rond-point ny Anosizato misy polisy miaraka amin'ny fiara eto Anosy iraisan'ny boribory tamy voalohany sy ny boribory tamy misy polisy miaraka amin'ny fiara va enao zany raha vo miditra kely fotsiny hoe miditra 10 metatra na 20 metatra miditra anaty tanàna any de efa mangina tsy misy tsisy hoe mba fantatra mpitandro filaminana zany efa midi ny trano amy 5 sasany inona ny antony ilay atao hoe paikady hoentin'le mpitandro filaminana tena mba hijerena hoe erovana an'le vahoaka mihitsy zany no tsy ao le fait hoe mandeha nareo manao rondy any am'ireny elakelatrano reny na any am'ireny atao hoe faritra tena atahorany reny mametraka élément prépositionné am'ireny hoe faritra mena reny de efa zava-dehibe zay fa tsy misy zany tsy misy ary ny tena mampalelo de zao
ny atsika eto araka ny fitenyle naman'zay hoe rehefa lasa ny alika vo manangom-bato efa mitranga le zavatra zay vao hoe tonga fa zany zavatra zany azo soroana hoe amin'ny fametrahana olona de melo any am'le toerana sy amin'ny fanaovana atao hoe présence permanente zany hoe any foana le olona any amy faritra any de efa matahotra ny totakely hoe ty efa tsy azo andehanana tsony tya fa misy polisy mandeha am'izao foana misy polisy mandeha foana manao an'ity eto foana izy na amfiry mandalo ato foana na amfiry ka sotraigny zany tsotra kely ane zany fa tena tsy azoko mihitsy zany le tena hoe atao inona fotsiny ary zany le ninarana tany na zandry kely isan'ny reto tsy misy zokonareo reo mpitandro filanona zandriky dolo nareo tena ohatra ny kivy aminareo fa tena miraradraraka fotsiny ny galona sy ny akanjo ndreta fa tena le hoe ny zahay de miaro mivoaka sy mifananany tena tsy ao hoe fa tena ohatra ny tsy rarahinareo le voaka sy mifananana fa le mpitondra sy mifananany tena jerenareo mpitondra sy ny akaiky ny mpitondra am'izao fotoana zao de misy polisy misy zandary de misy miaramila any am'ireny banky sy ndretre fa ny vahoaka kely le tena anelakely atrano any tsy misy na vita poste de police zay ny nataoko voalohany tamy vao lansolo mavamboaka ho teo amin'ny fokotany oesta Mananjara ary anisany hoe fampanantenana natao zany tokony tsy hanao an'izany aza ny tena fa zany hoe hita le olana am'le resaka tsy fandriam-pahalemana eny satria misy olona zao amin'ny piaradiantsika tanao tokotiny andeha ody mpivaritra tonga de ndriatandralahy maty de netan'izany ny teny de nalelo vita le poste de police fa hatram'izao miresaka am'lay tompona andraiky tamy filaminana sy am'le ny eo amin'ny ministry ny polisy zany hoe ahoana ihany le polisy apetraka ao tsy mbola tonga ne hatram'izao rina le polisy tokony ao nefa zany raha mipetraka ao zany mavita iny canal andreta misy fokotamy firy izy maderana motana oestakadimbahoaka oesta Mananjara atrariam-bobarikely amy tsenina motana voarakotry zany milamina ny tanàna fa tsy rarahina le izy satria tsy le resaka le tena hoe ahoana le tsy le fahoriny le vahoakany hoe ahoana no ahitana vahaolana amahana ty resaka tsy fandriam-pahalemana ty fa resaka le fiarovana an'lay fanjakana no atao betsaka fiarovana an'lay mpitondra no atao betsaka fa ilay vahoaka zay tena le hoe tompo mifanjakana dia tsy atao mbany zavatra mialatsiny am'le fitenenina fa ohatrany fitenenina jolamboto ankehitriny na fitenenina ankizy madinidinika fa de ohatra mahatonga zany te mihitsy hoe ifirana madinidinika nefa tsy zahako zao ny tokony hiteny an'izany fa ohatrany ataon'izany le fiainan'le vahoaka am'izao fotoana ary tena mampalainy le izy de eritrereto zao hoe ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao ty resaka kidnapping ty de araky ny teneniko tao hoe efa lasa foana ny alika vao manangom-bato efa firy taona ny teto mpanao an'io resaka hoe vitre fumé io fa dia voajoroan'lay ampidinina fitarina de miseho fotsiny le tarailoloha de mangina lay mpitandro filamina mpanakana an'iny ia moa tena mpanakana an'iny fa tsy mipolisy ny zandary miaramila tsy manao an'iny fa mety iny de zay zany hoe tsy fantatra zany olo na manana taratasy na tsy manana taratasy kanefa fanaovana an'ireny dia misy taratasy avy eo amin'ny ministera ny fitaterana tsy voasao zany fa efa talo efa ela maninona ny tsy tanterahan'ny mpitandro filamina ny zavatra any maninona ny tsy atao hoe na iza enao na iza ka tsy manana taratasy de mialatsiny fa tsy tokony anao an'ity iny de ampiarina ny sazy iza dolo ny olona tokony mahazo an'izao misy efa misy lalàna voaka zany maninona tsy ampiarina le lalàna fangara hoe raha olona hoe mpitondra opérateur économique matanjaka be na gasy na vahiny na sinoa na inona sy ndretrehtra dia ao anatin'ny maiziny iny de mandeha ho azy kanefa tsy fantatroko hoe inona ny eo
de resaka kidnapping ty zavatra ohatran'izany de no miteny hoe asavana aby zao zay manao fitaratra maintimainty ko raha tsy adalany olako no fitaratra maintimainty tsy avoaka nefa tôbily lava indray noentiny de raha tôbily lava noentina tsy fitaratra maintimainty de eo dia jereo fotsiny le mpitana filamina tsy fitaratra maintimainty iny ka mandeha ho azy ka zany zavatra zany a tena ohatran'ny mampime ho ahy ohatrany tena mampime hoe zavatra kely ohatran'izany tam'izay taloha tam'mbola tany amin'ny classe de 8e zany zany manao resaka tam'izany mijerena de manao bantsirôly le ohatra tena zavatra mampime a zavatra atao eto ohatrany resa-jaza de tonga de mazava be zany hoe ilay tompona andraikitra amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny tompona andraikitra ny administration eto amin'ny firenena mihitsiny zany a lehibe ny exécutif mihitsiny zany a no tena tsy eo amin'ny toerany ary tsy mahay ny asany zavatra kely ohatran'izany a tsy tokony hoe ho tabatapana kanefa mampalelo izy satria amin'ny fiainam-bahoaka zany zavatra de eritrereto fotsiny koa hoe misy olona zavatra mitranga daholo zany tsy tokony hampiasa ny cocarde io iany tokony hampiasa ny cocarde io solombavam-bahoaka ny sénateura dia ministra zay fa eto misy cocarde daholo satria tsy voafe hoe iza no mitondra an'io raha ohatra neny député zao de fa misy numéro arakarany eo misoratra iny numéro iny fa misy any mitondra cocarde tsisy numéro de mandeha ho ady fotsiny tsy vao mahita an'iny le tany filamina de manao salut aza nataony drala nefa tsy fantatra fa azo vidineriana mety ho totakely eo sy ny retrarehetra de zany zavatra ohatran'izany hoe le capacité a le contrôle suivi mihitsiny zany a rehefa tsy misy io zéro tsisy ninona mandeto ary zany ne ty fanjakany ty tsy manana zany zay capacité zay ary mampalelo le zavatra e mampalelo satria ny vahoaka mihina fatiny ny vahoaka no mandrainkoany a amy zavatra tsy tandremana ohatran'izany misy ohatran'izany ko de misy tsinitsinina de ohatra Black Rouge tsy ministre anao tsy prime ministre anao tsy nenao dia tobilinao de misy girofara kely eo amin'ny ary girofara timida kely eo amin'ny parabrise eo na ery ambany ery de mahita an'ko le police le gendarme de pré amy sifle de mikisa nefa olona tsy fantatra hoe izy ty na izy ty zavatra ohatran'izany hoe tena lay mahatonga le tsy fandripahalemana eto zany a dia le tsy fanatanterahana atsakany sandavany tsy fanajana ny lalàna tsy mifampiarana ny lalàna na amin'ny vahoaka indrindra eo amin'ny zay olona tokony anao contrôle suivi hoe ahoana fampiarana an'ty lalàna ty rary ndray zao no mahazo malagasy rary ndray zao à gauche à droite vao endakary ny akizy vavy kely mampalelo ane zany hoe tsy any amin'ny fianakavian'ny mpitondra angambo no tratran'ireny alajaza kidnapping sy aririny reny de mbola mandeha ho azy io fa rehefa nendry zareo ny tratra na zavy keliny na zanany zay angamba vao hoe iza no ambadiky ty fa dia zany ny zava-misy am'izao fotoana zao ary malasa fisainana mihitsiny hoe araka raha fiteniny miaramila de hoe d'où vient le coup zay de ohatsika mahita azy dia fantatry ny mpitandro filaminana angamba zany a terme militaire zay a na ho an'ny ministra na ho an'ny seko hoe d'où vient le coup de ataovy tsara ny fanady adina sy ny retrarehetra fa tsy isy ho zavatra zao satria tena le vahoaka ny tena mina fatiny sy mandrainkoany ary tena mijaly tanteraka mihitsy fiainana efa lafo de lafo efa tsy ho vita ny jery azy isan'andro a kanefa mbola ampiny ty ty na ny asa mandrara zay ho amby vavy dia ajanona aloha fa misy zao ampiandro tanàna rey de miandry lasa izy mandeha mitsena ny zanany aloha de miasa mijanonao satria matahotra an'le zanany izy hoe so misy makakeriny any de ohatran'izay a marainasatandro ohatran'izany zay ka zay de lasa na ny activité anao zany a ny asa fampandrosoana zany a tena miena tanteraka mihitsy na lasa tena misavorivory ny fiamboaka manino noho ny fifandraisan'lay mpitondra ny andraikitra tokony azy am'izao fotoana zao zay angambany amin'iny fa tena mampalelo le izy namana rina ary tsika malagasy a raha ohatra ka tsy ho tonga saina hoe ahoana mariny tya dia tsy ohatra zao foany atady io tsara fa araky viteny malagasy hoe tsisy matanjaka tsisy lehibe ohatra ny vato fa rehefa tsy tena angereny mivorona zany a de mampalelo zany fa tsy aninina ianao a na mivorona aza manao kaka eo amboninao mangery eo amboninao de inona ny asinao sy indretra ohatran'izany tsika malagasy rehefa tsy tonga saina ny zava-misy ohatran'izao a
de anjarantsika le izy fa de mitena eto hoe zany ny fiainana ry malagasy namana fa tena mampalahelo de mampalahelo. Mamaraparantsika mbola misy lafikevitra anankiroa resahantsika député Rambo resaka hoe LFR de eo anko resaka liste électorale any amin'ny fokotany any momba ny ty resaka hoe loi de finance rectificative ty aloha raha ny tokony isy tokony feny aminareo eny amin'ny solomafamboaka eny izy any Tsimbazaza hatramin'izao nefa ohatra mbola tsy any tsy hoe ohatra mbola tsy tonga any le izy nefa tokony hoe misy fotoana ahafahanareo zany a mandinika an'io zavatra io inona no mitranga ny fanontaniana sao de resaka kitoto le izy tonga de zany no tenen'ny olona satria zany resaka hoe loi de finance zany tompoka de tena zava-dehibe iakina ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara le izy nefa ny tsy hoe zavatra hoe kely fa boky be ohatran'izany matevitevina mihitsy ahoana ny fipetrany député Rambo. Marina tokoa zany mbola tsy any ny mbola voapetraka eny loi de finance rectificative amin'ny ho an'ny fitantanana firenena ho an'ny teti-bola amin'ny firenena ho an'ty 2022 ty. Anakaisa. Raha ho faritry ny lalàna zay loi organique mikasika ny loi de finance tamin'ny 2004 07 tamin'ny volana Jolay 2004 zay tokony hoe ho telopolo andro no andinihana an'le izy ho an'ny antenimieram-pirenena dia mbola tsy tonga ao izany loi de finance zany amin'izao fotoana izao ary efa niteneniko nisy atao hoe fampitam-baovao na tsy hoe fampitam-baovao fa misy interview efa nataoko tamin'ny télé indray mandeha zay hoe matoa io zavatra io tsy tonga ohatran'io a dia tonga indray le natao hoe tsy fanajanty ty fanjakanty ny lalàna zany ary mampalelo amin'izy a de zao efa tena lalàna le izy lalàna efa lalàna le izy mametraka hoe ao anatin'ny telopolo andro any tsy maintsy anaovana an'io zavatra io a amin'ny ametra anazy de tsy maintsy telopolo andro eritrereto hoe mbola tsy voapetraka le izy zao ny fivorianay a tapitra amin'ny 2 juillet androantsika 14 de etrety 14 amin'ny 2 zany firy efa tsy telopolo tsony efa tsy telopolo tsony de nydikan'izany zany a ny atao mpitolo zany zay idirany eo a inona naovana azy mpitolo voalohany indrindra misy zavatra afeninao satria tadio tsara fa raha reny rehetrarehetra iny anie tsy vitanao anatin'ny andro vitsivitsy fotsiny tsy vita fa tena tsy maintsy mila fandiniana akaiky mity indrindrindrindra hoe teti-bola hitantanana firenena amin'ny taona 2024 ary hoe ny teti-bola hoe makaiza daholo any vola lanina am'izao makaiza ny vola makany amin'ireny gouverneur reny resabola ny tena mangarahara zay mihitsy ny anton'ity février ty makaiza ny vola mafiany velany zay vahoaka mbola andonitrosana iny makaiza daholo ny fandanina sy indretrehtra tena hoe tena mipaka marina any amin'ny isan-tokantrano ve ilay vola zay tsy maintsy ny samborina sy averina rehefa avy eo tsy ho vita vetivety zany fa ty zany a dia matao mpitolo ary tena resaka hoe fandrafetana kitoto ilay teti-bolam-panjakana zay hoan'ny fitantanana ny mety hoe fananina ve zany mahatonga tena fananina zavatra fantatry zany tena fananina mauvaise foi ohatsy ny fitenenana satria tsy voaindre mandeha zao aneny nanao an'io fa vo nanomboka solomavamboaka tamin'ny 2019 de efa niza ny fatarany io na ny fametrahana ny LFI na ny fametrahana ny LFR ary de ataony satria ary zareo majorité zany de hoe tsy maintsy lany io a rehefa zay no mitondra an'io rehefa tadio fa rehefa lany zay hoe tsy maintsy lany zay a ny vahoaka ny tena mihina mifaty ny ary mandreraka amin'izy de zao ireo atao hoe namana honorable eo amin'ny ny anteny mero mihitsy ane zay mpanohanao ny fitondrany eo ane zay maro anisa reo ny tena mikimikika amty zavatra ty fa tsy samy teny mafantatra hoe tsy mety fa tsy samy teny na ny antony amoronan'ny olona dossier ananan'ny olona dossier zay ny problème de tsy samy teny nahita zao aza fa tsy mety de tsy samy teny satria anany hoe raha vo miteny eo la mivoaka ry ny dossier
mivoaka reny IST tsy mahazo mivoaka reny zao de eto samy teny de lasa rehefa manao anty eleferana anty de tsy misy rehefa miaraka amy gouvernement de tsy misy avataonindreo afatsy misaotra sy makasitraka ohatra n'iran'ny katolika fa raha tokony hoe hita fa tsy mety tsona ataon'le gouvernement dia misaotra sy makasitraka foana satria maninona mifatahorana lay mpitondra am'izao fotaona zao ka zay mahatonga ny tsisika malagasy ohatran'izao inona ny antony fatahorana le mpitondra ary tady tsara fa mahafanjakana amy fanjakana dia ny fananana ny assemblée matanjaka satria oa afaka manao ny eny na ny tsy ao mandravona ny atao hoe ny fiainam-pirenena amy resaka lalàna sy mifampiarana ny lalàna zany fa ny tsika eto moa dia ny majorité efa ry zareo amin'ny mpitondra fanjakana majorité ataoko hoe mialatsina amy tena zany majorité molle malemy tsy mba hatapakahatra majorité a hoentin'ny exécutif amin'ny sagany tsy mahavitin'inona fa nahita zao aza fa hoe tsy azo hoaniny io fa lelo da mbola azo hoaniny io fa mbola hitanao masirasira zany ny zava-misy eo ka zay ny problème amin'izy hoe io loi de finance io zany mbola tonga dia ho atao letrezany io a ary atao mpitolo fotsiny zay aloha de efa miteny fa raha ny natokotiko Madagasikara efa tamin'ny elefiny efa tsy mifidy an'io de tsy fidy an'io ary tsy anaiky io zavatra io satria tsy endeha ho tomponatoka tompona raiky to anatria mivoaka malagasy ka azo tsiny hoe tamin'ny andro naroany natonga an'io veto zay de efa miteny hoe tsy tompona ndraikitra amin'io izahay amin'ny loi de finance io a zay mbola tsy tonga am'izao fotoana zao atao mpitolo na tereko masaka oatra mivolom-pitsaza fotsiny ny fandaniana azy tsy teo tompona ndraikitra zay satria mbola ametsinanay taranaka faramandimy sy indrindrindra ny vahoaka ny mponina eto amin'ny boriboritany eto amin'ny circonscription iandreketanay a satria anisan'ny mamerina ny zavolo zany kanefa tsy mahasitraka akory ny am'izany a tsy mahafantatra an'izay tena ao anatin'le izy ka zay ny zava-misy am'izao fotoana zao ary io raha mifahafantarana an'io de mety terena fotsiny hoe ty tonga ty de ataovy ty rapitso fa tsy mety zao de zay ny zavatra mety tonga atao hoe terena fotsiny ary mampalelo amin'izy de zao reo député reo andeha anao ny feti-pirenena any amin'ny circonscription azy de aiza moa zany zay indrindra mantsy aiza moa zany ny fotoana entinao andinihana an'le izy zao raha lizy tonga ao raha ny tatitra ho anareo vaoka zany satria anisan'ny asan'ny solomavavoaka manao tatitra fa ny ordre du jour ny tapahanao malany de hatramin'ny le 20 de vorondray le 23 de eritrereto firandro zany nefa mbola andeha ho any amin'ny sénat io zavatra io de eritrereto firandro zany dikan'izany zany a ho atao totoa misy zavatra feninao ary mahatonga an'io de zao a le mpitondra le zay olona tompona ndraikitra amin'ny administration fa tena ingiteo fa le BN exécutif anakiroa mihitsiny no tsy mahay ny asany ary tsy mahavitany asany tompona ndraikitra azy a miasa menina nampindran'ny vahoaka azy a mitatana ny tany sy mifanjakana zay angamba no azo tenena amin'ny farany am'le liste électorale de zao miteny azy zany ho atsika voaka malagasy fokotany président Fokotimy efatra no niteny tonga to amiko tao no tatitra zany fa ny zava-misy am'lay liste électorale tonga any amin'ny fokotany zany de zao efa miteny zareo a fa de efa nitapatapahana secteur ray ozy izy a de efa misy olona 20 nitapaka ho an'ny mpikambana ato amin'ny antoko ka dia teneneto zany fa eritrereto hoe raha ny fokotany anakiray misy secteur 10 ka misy olona ao amin'ny antoko no 20 no tapaka isaky ny secteur de eritrereto hoe efa olona 100 ane zany de mba eritrereto zany efa zava-misy any amin'ny fokotany ka de miteny azy zany ao amin'ny sika rehetrarehetra ato amin'ny boriboritany faevitra ary ho atsika mpikambana rehetrarehetra amin'ny atokotiko Madagasikara erany Madagasikara tena mba hijery akaiky ary tsy anaiky
ary amaky batsilana ary teny mifatapoko fatapirena hotahoretany horen-danitra zavatra tsy mety am'ty zavatra ty satria tadio tsara fa feo mivoaka de feon'Andriamanitra ary rehefa ianareo no miteny an'io tsy maintsy andeha any amin'ny fitraonando iresa-pirenena ihany am'ty zavatra tya ary zay zavatra efa taky itsika mba hitina anatsarana sy edina am'ty fahoriana mangirifiry sy ty fantrano ty fa rehefa any aminareo any amy bazy ny baolina any aminareo ny fahitana ny zavatra rehetra any aminareo misiny zany fiovana mahery vaika zany ka anjaranareo no mijery an'izany fa araka ny teneniko tao ihany tsika rehefa tsy miteny de ohatra ny vato ihany matanjaka hoe vahoaka ny fanjakany fa rehefa tsy miteny angereny ny vorona tsy mahavitiny ina de taraika eo zay angamba ny azo tenenina rina fa dia fa lasalasa ihany ny fotoana ary efa tonga eto koa moa ny namana petsehatra ary zandry-la tabera kristian zay andimby-toerana eto fa dia satry any eto fa dia misaotra betsaka amin'ny fiarahan'androany ary ny rarina dia mba ho azo fahasalamana hatrany ary mivavaka hatrany mba azo an'izany mba afaka tafasediniketo amin'ny vahoaka malagasy rehetra ary tena mba hahita hoe ahoana marina moa ny tena efa rano ty tantary ty zany sy ny rehetrarehetra atsika mieritrehitra hoe araky ny teny zay hoe isika matoa manao an'ity politiky ty hitondra fanjakana ary namana de zay ny adio de zay no apetraka ary tsy maintsy rehefa zay no apetraka de fa mieritreritra be de be zay zavatra zay angamba no azo tenena fa dia mametraka ny veloma mandram-peona ary masina madinjinika am'sy rehetrarehetra dia amin'ny herina noton'izao indray veloma dolo tompoko eny ary dia isaorantsika ny député colonel Rambo izay solombavam-bahoaka Madagasikara moa izy voafidy tamin'ny alalany tiako Madagasikara tetsy amin'ny boriboritany fa efatra betsaka ny zavatra nyresahany teo ary zavatra tsy hoe foriporonina fa iainantsika isan'andro na resaka politika io na resaka fiainam-piarahamonina io na resaka sosialy io na resaka inona io na resaka inona dia no resahana teo zany fa dia ny ambara fotsiny de hoe anjarantsika no misaintsaina izay tsy teny mihitsy hoe anao bitoloka hoe tsy maintsy zany tsy maintsy raisy tsy maintsy zao fa anjarantsika no misaintsaina mamakafaka tsara mandinika tsara ny zay zavatra voalaza izany fa le izy aloha zany amin'ny ankapobeny teny hoe betsaka ny tsy fandraisana andraikitra tsy araka ny tokony ho izy ny fomba fitantanana eto amin'ny firenena manaikitra ny fahantrana ny kity zay hoentin'ny ankizy hiatrika ny CPR tsy voavidiny ray aman-dreny betsaka amin'izao fotoana zao dia ahoana ihany zany tsika ty misy mibaty etsy sy ny sisy etsy dia fandrebirebena saim-bahoaka mahazovahana dia anjarantsika no misaintsaina eny ary araka ny efa anambara teo dia tonga eto ny mpisehatra manaraka tsy iza moa zany fa Andriamatoa Tabera Kristian PDB ny kasikety hoentiny fa asa hoe kasikety inona indray no hoentiny eto nyty fotoana ity izy moa izy io mafanafana zay izy amin'ny fomba fiteny zay mahatabera Kristian miarabanao Tabera Kristian voalohany indrindra aloha Zokoberina de miaraba ary ombokombanana ihany koa ny fisaorana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy tao amin'ny arrondissement faefatra de ny colonel Ray Aman-dreny colonel Rambosalama teo be da be ny zavatra efa voalazany teo fa mino angamba fa tsy de misy hoe adihevitra andatsy fa feny fotsiny angamba ny ataontsika amin'ny rahalahy eto na izany raha mety manakevitra ambara ihany fanampiny kely angambany efa teo daholo ny fandripalemana ho izy teo nanome afatra an'ireo zandrin'ireo tsy misy zokiko anareo fa zandriko daholo zany rehetrarehetra zany no voaboasantsika amin'ny rahalahy eto manao kasibosy satria mbola manentana ihany koa efa voalazan'ny Ray Aman-dreny solombavam-bahoaka ny Madagasikara zay voafidy tao amin'ny 4e teo ny colonel Rambosalama teo le hoe mbola manenjika ary vao maika tena miakatra hoy zao ny toan'ny anaka dia manome fiarabana am'izay ary tsika zany zao
amin'ny mpanaraka ny fandaharana na tsy mpanaraka ny fandaharana ihany koa noho ny antony maro samihafa na eto an-tanindrazana na surtout any ivelany any manao kompatanana amin'ny lehibe ny RMDM diaspora any manao kompatanana ihany koa filoha teo aloha ery Rajonary Mampianina any sy reo diaspora magnerana an'izao tontolo zao fa surtout ny eto toerana fa tsy adino am'izany isoragna Zagnahary aloha na totosasika amy rahala mianaka ny ty fandaragna ty zay androany sy ny razagna zany de misaotra anazy atsika satria fahasalamana daholo zany ary miarabanao ihany koa teto nivoaka amizay tsy fahasalamana zay de ny tena tsy adino de ny miaraba ny filoha Marc Ravalomanana mivady mianaka sisy mianakavy amizao fandarantsika zao ihany koa satria zava-dehibe satria izy ny filohan'ny RMDM ray aman-dreny miparegneny ty RMDM ty ny RMDM de rody be ny mpanohatra ao any demokrasia apatsahivina ihany io satria abréviation ihany le hoe resaka RMDM teo de miaraba ny gasy ray manontolo de misokatra ny adevitrantsika amy rahalahy eto ka mandala an'le kasibosy zany amizao satria resaka hoe fanatanana ihany ty elanelana ray metatra jaina tsara sy ny fepetra zay napetraky ny fitondram-panjakana ajaina tsara koa zany zay satria tsika dia manaraka an'izay fepetra napetraka ny fitondram-panjakana zay mba azahoatsika le fahasalamana ara-dalàna zany ka araka ny voateny teo moa ianao mitondra kaskety be dehibe CRN kitana jeune RMDM saiko be dehibe hoe raha vao hoe tabera Christian kaskety inona no entinao androany ny kaskety le kaskety voalazanao teo satria mety maromaro vitsivitsy ny fanontaniana apetraka ao amina satria arakaraky le fanontaniana apetraka ao sy le réalité ny fandaharana zany zao satria miazakazaka mafana ny toedrara zay eto amy firenena de arakaraky zay zany kaskety hoetiko eto fa kaskety hoentina voalohany dia ny kintany Madagasikara zay antoko izy io nandray anjara foana tamy fifidianana na de 0% aza noho tsy fanagnam-bola satria le gasy eto le vahoaka malagasy nareo zay miainao na tia zavatra manjelanjelatra vidinlo amy 25 000 na 10,000 ariary ao anatin'ny 5 taona ok zay fa raha foto-kevitra de ny kitany Madagasikara de anisany nanana foto-kevitra tena tsara indrindra de io fanorenany fotony io miainga avy fotony io efa ely io mbola ny fahavelony professeur président Albert Zafy de nanao ny aminay dia mbola tsy maty zany professeur Albert Zafy zany président république teto aminay de mbola tsy maty zany amiral dideratsiraky zany aminay de mbola tsy maty zany tompokla Moja John zany hoe ny esprit zay napetrany de mitoetra aty aminay nandova ara-politika anjareo reny ny colonel Brisara ny Vondratsy Mivaky docteur Razana Bahiny Marzama esetresetra zany sy reny ray ny falevatena de ny président ny première république sy ny colonel Ratsimanjava tazomina foana le foto-kevitra io zany zay le tsy mahafaty an'ireny olona reny satria nisy message napetrany aminay raha ohatra ozy ka tsy mbola tanteraky eto Madagasikara io zavatra ny divan'io de aza lazainareo fanody mandry zahay fa rehefa tanteraky io de mamonjely le fasanay ianareo zay nitondra le foto-kevitra ka nandresy am'izao fotoana zao dia omena sodranonareo zay zany no mahatonga an'le hoe kaskety maro araky le voalazanao teo de misokatra ny adevitsika amina eny ary tonga de ho raisiko am'izay mba tonga ny olona zany tena hoe ho tafapetraka tsara fanarahana n'lay resatsika amin'ity le hoe petsaka ny zavatra miseho amin'ny zao fotoana zao tenenina foana iray malagasy zao hoe sinsisy dia mandeha ty iny hoe tsy azo hitivirana ny fionam-be-pirenena le fionam-be-pirenena teneniko eto le nanaovan'ny président Marc Ravalomanana antso iny de lay teneniny vondrana Europeana nandefa délégation spéciale iraka manokana iresaka mombana avy fionam-be-pirenena ny Union Européenne ahoana fahitana ho an'izay ary fa tratrako eto anao zao aloha ny fahitako an'izay misaotra besaka fa mahafinaritra ty fandarantsika ty androany nandefa délégation izy ny Pedra ihany tsy mahatabera azy fa Christian Pedra le délégation le délégation natao teto fa sy Christian Tabera akoriny miala tsy miala fondro miala salofito ozy ny amiral Dideratsiraka PSONAM hoy izy anao teo hoe ahoana ny fomba fahitanao an'io sy ny fomba fanatateragnan'io zay moa ko tianao apetraka io ny aminay avaty amin'ny antokokitany Madagasikara zay mpikambagna ato amin'ny RMDM mpikambagna feno zay ny filoha Marc Ravalomanana memboninaitra no mitarika an'izany RMDM zany de nyrody be ny mpanohatra ny demokrasia de efa reny ny déclaration zay olo discipliné tahaka ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa rehefa miteny ny filoha zay mitarika an'le mouvement na le
leader mitarika an'le lehibe zany dia manaraka an'izay ny antoko kitany Madagasikara ary mino somanatena fa tsisy mibolila à gauche na droite ny antoko 2 zay efa tsy 2 tsoly ara fa efa feno 3 niverina am'lolony zany izy am'izao satria efa ao daholo ny vondrona panorama ny ao anatin'ny vondrona panorama hitanao ny honorable Roland Ratsiraka sy ny tariny ao anatin'ny docteur Joseph NDD sy ny tariny tout le monde est là ao anatin'io cercle anankiray io de ny flou Marc Ravalomanana no présider azy zany hoe izy ny président zahay rehetrarehetra reo de olo magnaja ray aman-dreny sady magnaja discipline satria ray aman-drenina io de ny flou Marc Ravalomanana magnaja an'izay ary izay ny nampiavaka azy tamin'ny fitondram-panjakana teto niza tsisy ambony lalàna zany to de riatana na projet io na mamatagna ame figadragna misy raha ohatra ka tsy mety ny zavatra atao eto ka hoy zao hoe enikazany mboninahitra soragna Njanahary zany nanagna an'ity président flou Marc Ravalomanana ty ny RMDM sy diso tsafidy zahay rehefa nivory ka nametraka anazy amin'ny toerana io sady légitime ino légal ny démocrate zany hoe ara-dalàgna e fomba nametrahanay anazy satria izy araky ny constitution no faharoa nahazo vato be indrindra teto tamin'ny fifidianana filohan'ny republika dikan'izany zany ny olona manaraka ny ara-dalàna rehetra de tokony mba tsy tenenako hoe tsy maintsy manaraka derrière ny flou Marc Ravalomanana zany atreto zany fa raha efa izy zany tsy manaiky an'io de tsy tiako bika tsy tiako tare fotsiny ka eo am'le tsy tiako bika tsy tiako tare ny ilana an'le débat ny réconciliation nationale diratsika rehefa avy eo satria misy mbola misy tsy vato tsy maty vola vokibo zany ny sasany tamin'ny affaire 2002 sy notra zany satria be da be ny miaccusé ny flou Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana zany hoe nanonga-panjakana io nanao an'izao tsy mitovy ny cas 2009 sy ny cas 2002 ary matoa nisy zay nisy initiative le cadre côtier zay nianatra natonga an'io zavatra io teo fa tsy ny flou Marc Ravalomanana irery no akizenao an'izany tsy izy rery avita zavatra eto io zany e débat any anatin'ny réconciliation nationale io zany ho anay kitany Madagasikara zay membre ny CRN mino sy manantena fa na ny flou Marc Ravalomanana ny team zany am'izao de ny tanindrazany imbonan'ny Madagasikara dia mankasitraka an'io resaka réconciliation nationale sy io resaka hoe refondation de la nation io ka azahotsika mametraka an'le constitution de la refondation de la nation zany hoe constitution ny fampiavanam-pirenena mazava iny fa atao am'le hoe fionam-be pirenena ahoana ny fahitanareo azy satria ty mantsy resahana misimisy koa ao anatin'izay vao teo ny resaka hoe resaka lisy-pifidianany resaka refonte ozy ny olona ino zany fa ahoana sinisia zao hoe resaka fionam-be pirenena resaka refonteny liste électorale resaka mbola tsy voaresaka loatra aza le hoe opération ny karapanondro tao amin'io CNI io azonao ao amin'ny volan'ny basket fond de misy fond ao ahafahana manao an'le refonteny liste électorale son excellence misy ambassadeur zay sy tononiko anarana eto tany de milaza an'io zavatra io ka hoy zao hoe raha miteny an'io anao androany de za mametraka hoe rariny de rariny ny diratsika any am'izany hoe dinika nationale na concertation nationale zany ho diniky ny fanavotam-pirenena io zany ho diniky ny fanavotam-pirenena io satria zao efa hiakatra ndray ny vérité des prix ny resaka solika am'izao manery mafy misy zany ny mpamatsy vola am'izao fotoana zao ary ny zavatra tokony ho fantany vahoaka malagasy eran'ny Madagasikara ny problema mampisy ny délestage am'izao tompoky lasy tompoka vavy de zao efa tsy mety hividianana même na manome likida na manome vola raha fitondram-panjakana any amy Jovena zay mpamatsy azy amy Jirama tsy manaiky tsony efa aloha izy le tsosanay teo aloha de zay vao mandray an'le volanareo likida androany donc tsy hanome gazoal tsony zay ozy ka na eto amy capitalin'ny Madagasikara ara zay resatsika managny mampalahelo elako sogna elako fondro de vitetotsika zany omaly ny délestage efa 4 heures de temps izy omaly nanomboka tapaka tapitsaiko tamin'ny efatra sasany efa tany amy valo sasany tany na tamy sivy izy zay vao niverina omaly alina teto Tananarivo eto Tananarivo ka izay zavatra zay zany hoaro am'izay zany ny délestage any tsy misy malagasy avidy anti délestage amy bricodis na amin'ny tsy haiko am'ireny orinasa zay mpamatsy herinaratra reny na ny panneau solaire tsy ny gasy rehetra dia
avitan'zany e dikan'zany iaina amin'ny aizana zany atsika io zany hoe na ny olona migadra ara voafonja tsy miaina amin'ny aizana fa tsika io zao fa ambonimboniny voafonja tsika io zao tsika io zao ka ny tiako tenenina mitsaka mijoro araka ny message ny filomaraka ravalimanana tamin'ny taona lasa zay namafisiny tamin'ity taon'ny fijoroana ty taona fitakinany zany anerenany le mpitondra hiditra ao anatin'ny tsisy fiasaram-belatsitsony ty hiditra ao anatin'le concertation nationale raha vao tsy miditra ao izy anazy ny azy fa ny concertation nationale na miditra ny fanjakana na tsy miditra ny fanjakana de hiditra amin'io sy maintsy mandeha amin'io tsika ary za matoky fa ny filohan'ny republika rery ny avako eto manaiky an'io izy misy zavatra tsy mbola azoko tenenina eto fa izy manaiky an'io ary anao déclaration solennelle na officielle an'io izy za matoky an'izay ny sehatra resa-pirenena inona ny sehatra resa-pirenena moa zany géopolitique internationaly de mazava ny azy izy mampiasa volantsika eto karaha ny firenena misy korotana tsy ampiasany vola hafa ne ny firenena Ukraine sy ny Russie io ne tsy guerre fa intervention militaire ny filazan'io fa raha anao guerre Poutine zany tendry bouton oto zao fotsiny tonga de avy de potiky Ukraine ray manontolo fa intervention militaire io ataon'io fa tsy mbola tena guerre io fa raha guerre zany Poutine ave ainao ny capacité-ny koa zany russe sy ny russiana sy ny Poutine zany intervention militaire ny filazako an'io araky ny analyzeko mino fa misy manam-pahaizana amin'ny analyse amy resaka hoe guerre any zay mandinika an'izany teniko zany mino fa manaiky an'izany intervention militaire no misy agny fa gn'amitsiketo tsisy ifankahitagny eto raha vao ohatrany hoe ka aroso amin'io endrikendrikin'io mialatsiny miala fondro avy amina farafanganany le ray aman-dreny président seny amizao tsy za misy zany tsy ti azy amin'io placen'io mbola avy amina Fort Dauphin koa ny ray aman-dreny ny ACC ny président ny ACC tsy za misy zany ny boycotten'io fa tsy zany fa ny fitiavan-tanindrazana soty zany fa rehefa misy ny zavatra tokony alamina dia alamina le izy zay le izy zay ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy ho tombotsoan'ny firenena malagasy satria tsy mbola pays souverain tsika tsy mbola tanindrazana tena maleo tena zany tsika ary tsy mbola tanindrazana tsika eo ao anatin'ny réconciliation débat concertation nationale tsika miresaka an'io bebe kokoa à long terme zany hoe amy lavitrezaka fa ny foiezaka aloha zao de hoe ahoana nitovisasika hevitra amin'ny anamboarana anty concertation nationale ty iombona-kevitry ny rehetra ao anatin'le dinika nationaly ivoana am'le fifidianana eken'ny rehetra transparence inclusive conscientielle ho izy ny mpamatsy vola azonao verina kely am'le mpamatsy vola teo satria iny no zavatra no nitsikitsinao teo tam'y fantanina taminah de ny hoe ny mpamatsy vola zany de mametraka hoe zay ny mamatsy vola anareo zay tsy hoe mirecommandé anareo amy tindray mitoraky ty hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao fa raha ny fomba fahitana azy satria tadidio 40 jours reo olona reo teto ray volana sy folo andro teto izy de nandray entité nanlazaina fa vorosoloza sy ny gana ny raisiny ny tiako tenenina reny lazaina fa hoe antoko madinika na antoko vaventy ny raisiny efa nahenao ny reny izy vao nandeha tany amin'ny filohan'ny republika tany avoloa zany hoe ny dinika tao avoloa zay roulera 2 heures de temps sisy ny pika ny dinika le tsisy ny pika ny dinika tao misy mipika ihany le dinika satria ery Christian Tabera sy ny atoko kitany Madagasikara ny ato vondrana ataon'ny RMDM de tsy tokotrano miona am'reny dinika reny satria ny réseau samy manana ny azy ny dinika tao de zao sy ty natao inona moa le sy ty io izy ino nanaovan'ny conférence de presse le niteneny tamin'ny any iny Christian Pedra igny fa sy Christian Tabera koa ny mialatsiny miala fondro aminareo fa Christian samy Christian ihany fa izy teneniko zay hoe iteny ndray zao ny sasany rehefa manao ahoana vondriny resa-pirenena de mitehateka ny mpanohatra rehefa manao ahoana izy de tezitezitra ny mpanohatra ka tafalifaly ny mpitondra non tsy zany fa mifanaraka tsara zany amy ligne politique ny fanavotam-pirenena kosa ny fanapaha-kevitry ny vondriny resa-pirenena ny banque mondiale za tsy ira ny Union africaine sy maintsy mitovitovy am'reny ihany fa tsy overy am'reny tsika ka dikany raha ny robinet ny manidy robinet amy lafiny zavatra ohatran'regny zany de tokony eritreritra ny mpitondra za mino matoky fa ny président Rajoelina zay haihaiko ihany izy fa tsy maintsy hoe keny io fa ze olona ka ambadiky ny lamosinao maniraka hoe aza manaiky an'io président aza ohatran'le tamy 2009 aza manaiky ny mpamon'olona président aza manaiky ny mpamon'olona président taria Maputo iza kay ny mpamon'olona teto groupe niza élément niza ny mpamon'olona teto tamy 2009 andaonjera zany ao anatin'ny dinika nationale amy réconciliation nationale
vorana ndray ny tain-javatra rehetrarehetra mba tsy ilazaiko hoe taim-boraka aniny 2009 iny fa sisy fotony ny président Ravalomanana tamin'iny izy angatao andapa tao Ambosirotry izy tsisy tao ary tsisy commandement tao hoe ataovy an'izao reo olona reo nataovy an'izao reo fa efa tena coup préparé mba zahoana fitondrana raha vao tsy misy raha latsaka eo de tsy ho azotsika mihitsy io fitondrana io hoadray natao adala indray ny colonel Charles niteny an'izany teto hoe ampidiro ary an-dranomasy ny olona io ary ny colonel Charles moa am'izao zay mampalahelo anay zay manamboninahitra avy any amin'ny faritra misy anay de nababena afera tsy tokony idirany hoe very ny basika lakiray tao amin'ny kapisaty de izy any larengo very nangalatra anazy zany rehetrarehetra zany idirany eto amin'ny dinika nasionaly daholo zany mila miverina reny olona reny ary mila voaka le gadra zay même politika mivoaka daholo napandra raha izy niaraka tamina fitondrana iza sy maintsy mivoaka reny aloha zay ny fitakininy avy aty amin'ny kitany Madagasikara zay mpikamba natao anatin'ny RMDM ary mino somana tena fa ny Filomarka Ravalomanana manaiky an'izany izy satria fitakina zavatra hitondra apaisement zany hitondra filaminana mivoaka reto daholo ny olona takina hivoaka aloha esetraesetra mbola tafaray na mbola rajona satria tezitra le ity fitondram-panjakana ty amma olo-pirenena mbola rajona sy hoe mampanjarana azy fa amma olo-pirenena de manana safidiny izy amin'ny olona toanany ka raha nanohana ny Filomarka Ravalomanana izy tamin'ny deuxième tour de zay ve no kakainao aminy ka anaovanao anazy atsonjay eto zay dia mitaky aloha sisy dinika nasionaly mazy mandeha eto raha tsy mandeha io avoay ny gadra politika avoay koa le mpanjaranay avy amin'ny faritany Fianarantsoa dia madame Claudine tompony INC Ivato izy sy ministre izy sy DAF izy sy PRMP maninona izy sady sy ministre ny finance any koa maninona izy nogadrainao any avoay ampy zay ohatran'izany hoe any koa ny ray aman-dreny Roly Mercia zay na zahoaly tiky fitondrana ty tamin'ny teteza mita mpanentana ohatranao zao koa tao amin'ny Viva maninona izy nogadrana any avoay regny olona regny avoay ihany koa ery Béar Marcelin zay nitaky nifidinana an-dalambe teo amin'ny 13 mai satria efa tsy rariny tsony ny fiainam-bahoaka rariny malaza ny demokrasia ve zany satria resaka demokrasia koa ny tafiditra ao anatin'ity sujet-sika ty ka noho izany esetresetra zany mila mitaky ny fivoahany gadra politika ny antokokitany Madagasikara zay mpikambagna atao amin'ny RMDM zay mpikambagna amin'ny CRN ihany koa satria ny CRN de tadivo fa comité de la réconciliation nationale na comité ny fampihavana-pirenena sy CFM io tsy mitovy hevitra amin'ny CFM io sy ny filohan'ny CFM zay mibascule sady am'izao satria efa orava CFM io de fa mivaralila sady ny any eto de misaotra ny filohan'ny HDDI2 ny filohan'ny miaro ny demokrasia io zany ery le noble zany zay nandray ny Filomarka Ravalomanana ary misaotra ny Filomarka Ravalomanana ihany koa fa raha ny statuina de anjaran'ny filohan'ny HDDI2 no manantona azy ny faravoatra fa nanetsy tena le ranga zay ny tiavako ny Filomarka Ravalomanana io ne lehilahy manetsy tena io masomena mijoro raha ny statuin'ny ancien chef d'état ohatrany tamin'izany tamin'ny président Zaf ny président ny institution ny manontany ny heviny any any faravoatra any fa tsy nanao an'izany izy fa tonga de nijoro ary tonga de nanatona manaja olo amin'ny institution ny république zay misy eto ka noho izany dia isorako aminareo amin'ny rahalahy zay nifampiresaka tao rahalahy mianaka zay nifampiresaka tao fa tena isokatra koa zany demokrasia eto isorako anao zany président Lenoble eto dia mitondra an'izay feo zay satria mpikambagna ao amin'ny CRN tiako ny fampihavanana tiako ny fihavanam-pirenena dia manasatsika rehetrarehetra zany hiditra ao anatin'io comité de la réconciliation nationale zay nentin'ny président Zaf io dia président Tabera Randriamanasoa moa président vonjomaikany am'izao fotoana zao mitondra an'io zavatra io karaha miteny anao hoe concertation nationale dinika nationale tsisy tokony tsy atateraka an'io eto rehefa tsy anao mpitondra fanjaka vao mahitiko mihitsy aza izy tsy anao mety inona no mahatonga aloha iteny inona no mahatonga ana miteny an'izany ny élément ny président na ao amin'ny présidence na aty amin'ny androm-panjakana maro samihafa zay maniraka ny président manosika anazy mafy tsaraiky an'le dinika nationaly tsy matanto sakoroky reo satria rehefa andeha dinika nationaly io de mitovy am'le 91 io rehefa aveo tompoky lasy tompoky vavy oentina le résolution zay tapaky ny besiny maro ao ina moa le 91 aloha satria mety misy 91 misy le tanora tsy naharaka rehefa nandeha le panorama de nidinika tao ery professeur Zaf sy ny firongony de nentina iny tany amin'ny présidence amin'ny alalany amiral Didier Ratsiraka de saika anaiky amiral Didier Ratsiraka natanteraka tamin'ny voalohany de tsy nanaiky ndraiky ndolo le inona noho le ao andapa
hoe aza manaiky an'io président hoe ty daholy any lalany satria anao fa nivadika tamin'ny fifanekena sy ny tariny de ohatrohatran'izay zany motivation motifany tam'ireny azonao de ohatrohatr'izay koa zany am'ty koa satria ao anatin'ny mandat 10 taona ianao tiany nampanantenanao tsisy vita androany ianao vo anao conférence nationale momba ny agro business moa ko resaka fambolena sy ny tariny regny azonao de nanao izy teo nanao ndray izy niprofoiny jirama am'izay raha ty adalany raha tena président ka manana ny veto manana an'izany commandement manana tena hoe manana caricatus na président zany tonga de ny abrogeko le ministre ny énergie tahaka ny Kim Jong-un natoro fotsiny ny ministre ny défense ny tany président Corée du Nord tonga de nyvonono zany natao hoe président manana caricatus zany manana tena hoe maizy anazy zany azonao fa hoe misy tompony andraikitra ave ato ozy président misy inona ato ohatrany mandeha any mako le écran fa le micro ohatrany tsy mandeha ve avy any aminao le délestage de io izy zany monsieur le président tonga any aminao le izy inona ny andraikitra raisinao zany amin'ny membre ny gouvernement anao zay manandrify an'izay zavatra zay azonao zay fozany angagnanay fa aza atao ohatrany tamin'ny filoha maro karavalomany tapahana ohatrany reny délestage ny micro any taony mamay ianao ary misaotra anazy fa eto zany ny filoha maro karavaly manana ane le tsy nitiavan'ny intellectuelage le reo mpanao business le reo opérateurage de atao hoe ny sasany zany tena ny anazy sisy tombotsy ala tonga de rehefa ity de ty tsisy amboniny ty lalàna re mifehy ty zay ny anazy tetone tsy de le vahoaka malagasy loatra ny nanonga anazy tamin'ny 2009 fa nisy travail fa mbola bon eto moa plateau tsy firaisana any amin'ny dinika nationale tsika miresaka an'izany azafady monsieur le président any tsika miresaka azy eny ary ka mandeha moa ny fotoanantsika tapera Christian eto zany zao misy fanambarana filazana hoentin'ny ao anivon'ny zareo ny administrateur civil zany synade dia ovakiko aloha izy ny foto-kevitra ao ny FDP ao dia mandray anao zany rehefa avy eo hoy zany zareo amin'ny synade hoe averina ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy sy ny tsy fiandanin'ny administrateur civil zay ny voalohany de faharoa de milaza ny synade hoe mahazo fahazahon-dalana avokoa ireo atoko politika sy ireo rehetra teanao etsika ara-politika rehefa mahafeny ireo fepetra voarafitra ny lalàna araka ny toromarika napetraka ireo mpikambana eo anivon'ny synade dia fatelo milaza ny synade hoe melohy ny synade ireo solo tena mpanjakana eny fotony tsy manaiky mamea lalana raha toa ka mahafeny fepetra ny etsika dia manaraka de miteny ny synade manao hoe tsy tokony anatrika afa-tsy ireo lanona-mpanjakana ofisialy araka ny lalàna intsony manomboka izao ireo administrateur civil dia afarany de miteny synade manao hoe mila ampiarina lalam-panorenana amin'ny famerenana ireo rafitra ara-dalàna ka anaovana fifidianana ireo vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana tahaka ny gouvernoura izay lasa manitsaka andraikitra amin'izao fotoana izao aona fahitanao azy fahitako azy synade miangavy aloha azoko berina averen'indray mandeha le izy teo de voaboasa asika zany araky ny tokony ho izy averen'indray mandeha eny ary miteny zany ny synady voalohany izy hoe averina ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy sy ny tsy fiandaniny administrateur civil point eo aloha tsika zany zao voalohany aloha dia eto dia faly miaraban'ny président synade na président ny administrateur civil de monsieur Paolo Raolinarivo une semaine passesika zay mirahala nanao fandaharana anakiray tany amin'ny radio télévision anakiray efa fantatsika mirahala zany nafantany mpijery de io resaka io mihitsy ny resana mirahala tao io resaka fampiarana ny momba ny kritika ny olona zany eo amin'ny fandraisana fepetra amin'ny resaka administrateur civil ny administrateur civil dia araky ny texte de l'administration ao amin'ny lalam-panorenan'io dia izy no chef izy zany karazana hoe izy zany ny lehibeniny izy zany raha vao tsy misy anazy zany texte de l'administration na regny fampiarana re décret lany amin'ny conseil de ministre sy ny tariny regny dia tsy de manara-penitra loatra araky indramiko le teny ka noho izany zany tokony hoe le administrateur civil reo zany tokony ho izy ny SGP ny présidence izy ny SG ny gouvernement izy ny SG ny chaque ministère ao anatin'ny membre ny gouvernement sy ny DG sy ny tariny satria izy mikirakira ny texte de l'administration zany mifampiarana an'iregny lalàna na arrêté ministériel na iny to rehetrarehetra fa ny problème
sy fantaty ty mpitondra ty inona ny valeran'zany administrateur civil zany eo amin'ny fampandehanan-jara ny taratasy-mpanjakana eo amina firenena anankiray azonao ny filoha Marc Ravalomanana no mahay an'zany de filoha Amiral Didier Ratsiraka sy ny tany alohan'ny tany nametraka an'zany administrateur civil zany tamin'ny be da be ny administrateur civil nametrahany filoha Marc Ravalomanana ny resaka chef de région amafisy koa chef de région dia miditra anao teo inona ndray le manaraka ao ozizy hoe mahazo fahazahondalana avokoa ireo atoko politika sy ireo rehetra zao eto zany dia efa misaotra meloa sady itsika fa tsy zarery itsika io dia anao mpijery ianao tompon'andraikitra politika leader any amin'ny sehatra zay misy anao ianao tompon'andraikitra ara société civile any amin'ny sehatra zay misy anao fa efa eninao zany izy eto mivoaka ny fanambarany ny administrateur civil zay taritiny Paolo président Raolinarivo fa raha ohatra ho izy ka manaraka ny fepetra avokoa fa le fepetra zany tsy siteny zany hoe tsy déterminer le fepetra ka oka kosinareo administrateur civil ranga mba déterminer le fepetra rehefa manao fanambaranao tsy tony so de misy commandement politique ndray ambony ery amin'ny ministrenareo de ny ministre intérieur zany satria na ministre intérieur ny misahana anareo direct de ilaza ndray nareo hoe tsy manaraka ny fepetra ty ka tsy mahazo alalany nefa nareo amin'io fa mitondra kolera any apo sany anaty any amin'io fotoan'io fa mety kolera efa orange nareo zay mijerena io ka hoy izy hoe ity fanambaranareo ty tiako sady tsara fa le fepetra tianareo tenenina sy tevy eo ambany eo inavy le fepetra avereny ndray mandeha zany le eo am'le resaka fepetra tapitra mety ndray le manaraka dia avery kely aloha le teo satria mifandray amin'iny mantsy le toyan'ny ato zao le teo hoe mahazo fahazahondalana avokoa ireo atoko politika sy ireo rehetra teanao etsika ara-politika rehefa mahafeno ireo fepetra zany le tenenao teo voafaritra ny lalàna araka ny toromarika tapaka ireo mpikambana ao amin'ny sinady de oka aloha misy toyany melohiny sinady ireo solo tena mpanjakana eny fotony tsy manaiky manome alalana raha toka mahafeny fepetra mihetsika eny ka za moa tsy lavaniny zany fa tokony melon'le sinady zany le tany Antsirabe zay nanakasakana redynamisation ny team miaraka amin'ny filohan'ny RMDM de ny filohan'ny team filohan'ny Marc Ravalomanana any amin'ny toerana privé any amin'ny toerana fa zany hoe zao za tsy ila voatsiary amin'io satria fa zao izy vao nanamoaka fanambarana d'après nizay mirahala sura sara fa d'après nizay mirahala nanao fandaharana nanokana tany am'le aina manjery io za siran'zany areniny za miteny eto dikany zany isorana aloha nareo administrateur civil satria babako zay niteraka anaty tabera randriamanatso de hainareo fa zokobenareo ragova no fetsonareo anazy zay chef de service teny amin'ny enamandribe chef de service des études nareo reo presque mpianatry ny daholo angamba raha ny tena marina ka ny tokony teneniko eto de zao tsy afaka namelaka aloha zany zay satria fa dépassé igny tam'le fanambaranareo fa après nyty fanambaranareo ty kosa lasa tompoko vavy mialatsiny président Paolo zay raha lako ajaiko zoko dia itory mihitsy zay raha mbola ka mandeha hanao an'le redynamisation ka manaraka ny fepetra le fepetra io aloha problema kely eto tokony sy tenareo daholo hoe inona moa ty fepetra nareo ty fepetra teknika ve ty fepetra teknika mifolo resaka politika problema manko ny administrateur civil mpanao politika ihany koa izy io sady tsy misy manaka anazy na lalàna manaka anazy tsy mahazo manao politika fa miala fotsiny le manao en disponibilité zany izy fa hatreto zany azavao aloha le fepetra io averenindray mandeha zany le fanambaranareo amle point le fepetra de sitevy eo le izy satria tsy tianay ho iverina fanindroany raha ny filohanay Marc Ravalomanana zay filohan'ny RMDM andeha itourné ka hagnano redynamisation na le mpikambana team satria ato anatin'ny RMDM dia samy manana ny entité ary manana zo anao redynamisation fanetsiketsehana sady io manana ny fifidianana izy mantsy hoe rehefa rianina de mahazo ka eo le probleme mbola io le fepetra io zany matoa tsy ny siteny zareo teo na tsy nambarany zareo teo le izy sy ny détermineny zareo teo sy ny faritany de mbola misy zavatra mampiayay ao ka noho izany averendray mandeha aloha le fepetra monsieur le président Paolo Christian Tabera no teny eto zazandrinao averendray mandeha le fepetra sy tevy tsara ao mafaka mbola io fepetra io fotsiny amin'ny problemako so de ilaza ndray hoe ka tsy feny le fepetra ka amin'ny andro alatsinainy tsy maintsy ao anaty tsena ve anisaka voatabisy tongolo sy ny laisoa non tsy zany fa averendrebe le fepetra de manaraka ndray hoe tsy tokony anatrika afa-tsy ireo lanona-mpanjakana ofisialy araka ny lalàna intsony manomboka zao ireo administrateur civil à partir de maintenant ozy ny vazaha
na manomboka androany zany de melohanay nareo administrateur civil raha ohatra ka ametraka samboadina mera zay efa avy teo satria zao io fanambaranareo any amy faraparany izy teo fa mbola ho averina eo de ny hoe itakina ny amerenana ny reny resaka fifidianana communal sy ny tany zay zany no midika fa ny androm-panjakana ny Sénat zay androm-panjakana ny République de tsara dalàna ny ipetrahany eo fa sy ny chef de fa sy ny gouverneur rery ihany a fa ny io ihany koa voalohany tsara dalàna izy satria 63 sa 62 nisany sénateur tamy voalohany tao amin'ny anina sy zay le izy tao amin'ny lalam-pandrenana voalohany igny zao izy lasa 18 saiky tsy ho asina aza fa kay tsapan'le filohan'ny républicain ihany fa hoe androm-panjakana ny république io tsy maintsy asina ihany fa ahenany isany de fitsitsina de hiditra amin'ny aferan'ny président rivrakotovoatsika rehefa avy eo fitsitsina ny olona manome avantage ny mpiasany ao amindray ve ny président n'institution ndray no atsona ao bien koa fa aloloatra ny hafa rehefa avy eo nidiratsika fa hoy zao hoe resaka hoe fifidianana teo ao anatin'io a fanambaranareo sy maintsy fidina dikan'izany zany ny gouverneur aparitra nareo rehetrarehetra zay mihaino ana sy mijery ana androany na ny tsy naheno ana ampitay am'izay tsy naheno tokony tonga de mametra pelana nareo satria ny acte administrative zay nataonareo rehetra na acte administrative financier ny fampiasam-bola tao amin'ny faritra de tsara dalàna satria tsy araky ny lalam-pandroenana dikany aza omena tsiny zay mahazo fitondrana io fa surtout zahay aty anaminambo trana gadagadrareo jusqu'ana PRMP anao investigation anareo dikany raha ohatra ka tantinareo mo le gadra ohatra ny anaovanareo anay am'izao sy ny alemanay am'izao de mijanona eo amin'ny gouverneur io ihany raha sy zakanareo le izy de mametra pelana satria ny HCC zay nampivory teny amin'ny Nove Hotel de efa niteny teo devant entité rehetra surtout ny filoha Marc Ravalomanana zay lehibe ny mpanohatra eto Madagasikara fa manaiky zay izy fa tsy ara-dalàna le fipetrahany gouverneur fa inona ary ny mampianana an'le anareo membre ny HCC ndray za zanakareo ndray no miteny eto ho an'ny filohan'ny HCC Florent inona ny mampianana anao ny tsy tenenanao hoe tsara dalàna nareo ka noho zany de ravanonareo de miverina chef de région zay tsy miteny hoe ampidiro ao e zay hoa tsy mitady seza efa misy anio e misy afo e zay tsy mihinana gâteau efa empoisonné fa le dinika national ny afahanay mihinana gâteau satria miara manao an'le gâteau de miara mihinana de miara maty zany raha ohatra ka tsy mety le izy fa raha mety kosa za mino fa mety le izy ka noho zany ho anareo gouverneur aparitra tsisy anavahany mametra démissionna malohany efotogny fa ny filoha andro Rajoelina zany efa fantany daholo ny poursuite ny zavatra rehetrarehetra zay misy eo ka noho zany ny filoha andro Rajoelina zay manana an'izay mentalité lasy na losy zay tsy mahasamby teny hoe efa empoisonné ne zalahy raha hoaninareo zay ny toetrany président Rajoelina zay ny toetrany zay na tezitra izy eto zay ny toetrany hitanao io amy resaka Eramady mbola ho resatsika io rehefa avy eo lazanao ny ministre efa miteny hoe efa nahazo atoa avy any amin'ny président matoa na afaka nanalan'io izy tsy miteny de lasa le ministre sy le PCA no fangotakotaky ka e dikan'izany kidoromitaka domita zany inona moa le dikan'le kidoromitaka domita maheza mamindra tsara nareo ao amin'ny gouverneur io so de hoe matimatin'le 3 milliards d'ariary maximum isa-paritra fa tadidinareo gouverneur amin'ny faritra agny amin'ny faritra reo zay sekenay fa chef de région ny appellationnareo ao amin'ny constitution ary fidina ihany koa araky ny voalazan'ny synade eto fa mbola itoy io fanambarany io rehefa avy eo fa za zany ampitiavana lehibe satria ny fitiavana lehibe indrindra ny slogan ny filohan'ny république dia ny président Andry Nirina Rajoelina zay adzaitsika zay président i raha managny eto karaha ny fitiavana lehibe indrindra ny zavatra ataony tsy manara-peny tsara pitiavana gouverneur zany tsy agnatin'ny lalam-pandrenana sisy conseil régional sisy conseil sisy organe de délibérance zany sisy des étienareo atao ao ka hotsinonay ve na hotsinony zay mitondra ao ve raha anao audit anareo am'izany fotoana zany de lazaina fa hoe affaire politique ndray le audit atao fa misy mihinam-bola fotsiny ao za tsy hiteny amin'ny tapany avaratsy Madagasikara iny misy administrateur civil zay lehibe ny syndicat teo aloha secrétaire général en région tany amin'ny parti avaratsy fa za tsy hiteny satria izy oloko avy ao Fianaratsoa de miala tsiny miala fotsiny fa somary mitongilana kely eto fa rehefa any amin'ny dinika nasionaly aza matahotra nareo mino fotsiny ihany fa ho teneniko le olona rehefa tonga any hoe ianao mihitsy le izy zay ma Christian Taberana eto ninam-bola miaraka am'le PRMP fa voantsa ao Bianco am'izao fotoana zao PRMP le région any amin'ny parti avaratsy Madagasikara fa za tsy hiteny région iza azonao any gouverneur koa efa ao anatiny
général le gouvernora de efa mailomailo zany a tsisy général eto maro roa ihany ny général eto de anjarareo mamakafaka hoe gouvernora anisa zany minambola zany dikany satria sisan'le organe de contrôle ny tenena atao le organe de délibérant zany io satria ny appellation a mi-exercer les fonctions tokony ho fantany ny mpanao politika na ny manam-pahaizany zany raha vao ny appellation anao ministre ave de anao asana be ny tanàna ianao membre ny gouvernement anao zany de andeha jabaka any ohatry zany koa député anao de andeha jabaka ary amin'ny asan'ny présidence fa raha fa gouvernora anao de misy pitsopitsony arana fepetra maha gouvernora anao zay tamin'ny andro ny amiral Didier Ratsiraka de hoe gouvernora ny faritany mizakatena izy de nisy reny conseil régionaux député paritra zany de misy ny intermédiaire paritra misy zany misy an'zany fa tsy atao fahatany io zavatry io fa azo ny olona tsy nahay raha sady tsy nianatra na mihinina tsy nahay raha satria zao raha ataotsika zany hoe miala siny miala fondro miala salofito monsieur le président tsy de la page loatra anao zany amin'ny fametrahana ny renandrom-panjakana misy juriste ao ary reo juriste gegla reo dia olona efa niaraka tamin'ny mpitondra teo aloha fa nivadika palitao daholo amin'ny fitiavan-draha fantako daholo nareo reo ka tiako tenenina am'zany nareo mihitsy ny manome hoditra le président satria zao amin'io resaka ramady io zao rehefa nijoro le ministre ka rehefa nanazava tsara tamin'ny président ay le président ka ia miaino ihany sady azo anazavan-javatra ekeko izy le fanapakevitra ary malahelo ao izy am'le mpitananyreo filakevim-pitantananareo eramady reo dikan'izany raisina ndraikitsy anao monsieur le ministre eto dia manome gain de cause na manome fisaorana an'le ministre zay le mampanohatra atsika manaja teny eto kaany moka tsika rehefa avy eo fa avereno am'ty fanotaninanao tiaka aloha le zavatra farany aloha zany somary averiko kely le fanambaran'ny sinady teo hoe mila mpiarina ny lalam-panorenana mila mpiarina ao zany sinady lalam-panorenana amin'ny famerenana ireo rafitra ara-dalàna ka anaovana fifidianana ireo vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana taka gouvernoura izay lasa eno tsara izay lasa manitsaka andraikitra am'izao fotoana ka zao hoe gouvernora am'le vava le izy matavy fa le texte amy feny io mbola le préfet be fahefagna ao fantan'ny président sinady zany mifanitsaka andraikitra satria raha ny tokony ho izy amin'io ny rôle ny gouvernora raha gouvernora marina ary tsy gouvernora izy fa chef de région izy ny solo-tegna ny filohan'ny république ao anatin'ny faritra zay ny nanaovan'ny président Marc Ravalomanana an'io amin'iny constitution troisième république de ny préfet no lehibe ny administration solo-tegna ny premier ministre ao anatin'le faritra zany dikany zany karazana présidence kely zany na président de région kely antikako azy ho azony be sy ny maro le be ny faritra eo zay mi-exercer les fonctions ny ampahany fonction ny filohan'ny république ho any amin'ny faritra satria zay le be da be ngeza be Madagasikara de tsy izy rery aty ampovoany ihany no anana fa zarainy am'ireny ny fahefana de et cetera ohatran'izay koa ny prime ministre tsy ao amin'ny sy ao ministeran'ny population ihany sy ao ministeran'ny fonction publique ihany sy ny ao ministeran'ny vola ihany sy ny ao amin'ny membre ny gouvernement ihany izarana an'le fahefana fa mizara fahefana izy amin'ny alalan'ny préfet donc zany ny protocolaire zany rehefa mandeha reny zavatra rehetrarehetra reny de mifanitsaka koa satria tsy nanara-dalàna nametrahana le gouvernora de nany amin'ny préfet ny fahefana bebe kokoa raha io a texte amy fiainy zareo am'izao eo ane le mahatonga an'le hoe na de manao revue militaire ara de ny gouvernora ve ny anao revue militaire sa ny préfet fa raha mitena tokony izy ny préfet raha amin'io texte amy fiainy zareo ka noho izany na ny tokony andraikitsy fotony isaparitra miady ka rary ny sihitsiny zany raha ohatra ka isorako eto ny fikambanam-ben'ny sinady na ny fikambanam-ben'ny administrateur civil tsy sagnavany raha ohatra ka misité na tena manipoka mafy na manindro mafy an'io zavatra io raha izay faharoa tokony ho fidina ho izy sy tokony fa tsy maintsy ho fidina ary tara loatra aza fa zao kosa nefany efa nisy fifidianana communal teo 24 commune raha sy diso ao zay plus de vingtaine zany ohatran'izany ohariko am'izany Moramanga sy ny Ambovimbe sy ny Tariny sy ny rehetrarehetra zay tokony andray anjara amin'ny fifidianany amin'ny élection amin'ny grands électeurs teo tamin'ny resaka sénatorial teo izay no natonga ny filoha Marc Ravalomanana sy ny membre ny RMDM zay miaraka aminy sy reo mpanohatra rehetrarehetra sy reo mpanambakafaka politika hoe aemory io fa tsy ara-dalàna ary tsy mety io fifidianana sénatorial io parce que vingtaine de plus zao ve ny fifidianana be ny tanàna mbola sy tanteraka ao nefa hoarina ao zo zany reo be ny tanàna amina commune na reo karazana conseil municipal zay grands électeurs ao anatin'ny commune de nisy sy ny fidy ran'izay dikan'izany
sy crédible zany io Sénat io ary tsy magnara-dalàna dikany tokony ravana koa ary tsy maintsy ravagna ao anatin'ny dinika nasionaly tsika mialatsigny andrimatoa filohan'ny Sénat fefa nisy fivorina ny afiny nareo zay tsy teneniko eto am'ty plateau ty tsy fangala baraka eto tsika fefa nitenen'le numéro 1 fa tsy maintsy ravana nareo ohatran'izany koa ny assemblée nationale. Iny ary mandeha ny fotoanantsika Tabera Christian efa ohatran'ny efa nasianao fofopofony kely ny hermady iny moa zany samy niarahana enitsika samy ao anaty fitondrana no fanjevo samy milaza ny teneny ministre ny transport manana ny ambarany izy le olona hoe hoasorona manana ny teneny ihany koa izy fa ao anaty fitondrana daholo zany rehetrarehetra zany ny vahoaka mitazana ety ivelany hoana ny fahitanao an'io ny fahitako an'io zany avy aty amin'ny fanoerana de misorira sika zany hoe mezany atsika zany de le hoe mampime zany fa zareo ao anaty fitondrana mivaralila tsika misorira fa zareo mivaralila tiako tenena am'izay tsy hoe faly ny zavatra misy akoriny atsika fa tsy nieramady nge tsy ho any zareo mpitondrana fanjakana rery na ho any vahoaka ny rery na inony fa vahoaka malagasy ny jerena eto ary ny toe-karem-pirenena ny jerena satria anisan'ny mpampidibola be ihany koa aparin'ny douane sy ny impôt io resaky hermady io zany finara mampisoriranao ary ny mampisorirana de zao tsy hoe faly akoriny fa misorira tetra hitanao le tenin'ny tanora am'izao ohatrany mampimezy zany nefa tezitra ihany le tiany tenenina amin'io zay zany tena ka ny tiako tenenina zany de zao voalohany aloha isorana ny ministry ny transport iny rangahy iny mako fatapatako ihany izy fa izy no mety tsy mahay ana tany amin'ny transition izy nefa ministre ny transport ihany koa enjakenjako teny zay le rangahy satria zay le atao hoe olona mahay sady mijoro tsy atory voanjao dina amin'ny hermady iny zay le izy zay ka eto zany de mipetraka amin'ny position an'le slogan sika hoe mpanohatra malala fomba rehefa misy kosa tompony andraikitra ambony amin'ny andraikitra zay raisiny ka mifanitsy amin'ny tombontso ambonin'ny firenena sy amin'ny tombontso'ny vahoaka malagasy sy amin'ny toe-karem-pirenena de isorana izy za eto zany manao kompatanana ray aman-dreny sy ny mpianakaviana misaotra anao fa tsy miondrika mandeha fa miandra mandeha ny taranakao zany atreto aloha na ireusira na sy ireusira io tolona zay ataonao zay atosikay avy aty amin'ny fanoherana ihany koa satria mety io ataonao eto ihany koa dia misaotra ny filohan'ny repoblika ihany koa tsy miteny izy mamikolopoka agnaty bodifosy fa lalany fa tsy mety le ataon'le rina surtout ny SMMC sy ny tariny eto zany dia kay zany misy tompona andraiky mpanjakana ambony rehefa mitenin'ny filohan'ny repoblika ka sa ka mijoro ka masa magnazavany ty tsy mety ay le filohan'ny repoblika kay miaino ihany ka izy miaino ihany izy kay io ny profiny fa miaino izy zany satria izy sady tsy mivolagna tsy miteny izy am'le fanalana ny Rinara Kotomanga nefa Rinara Kotomanga miankina any amin'ny mihitsy ka ny filohan'ny repoblika ke tsy ihany kanefa ny arrêté ministériel ane nanindranao tao arrêté ministériel ane nanindranao tao na tsy haiko décret moa zany ohatrany arrêté satria le ministre teo aloha napiditra azy tao le ministre ny fizahatany am'izao donc droit le ministre tena vice viforme misy tena ara-dalàna e fomba nangalana anazy fa tsy hoe quota vary amin'ny présidence le izy akoriny araka ny nazavainy raha lahatsika miara-manonjy AZ radio de ny Fidèle Razarapera zany ny honorable zay voafidy tao Ambatondrazaka tao zany ka raha manontany anahany igny ianao zany de ny position ko amin'igny dia mety zany regny position ny ministre transport regny ary tsy ampy fa tokony mandray anjara sy mandray andraiky ohatry zay daholo ny membre ny gouvernement rehetra satria mbola maro raha tsy manjary ao na am'ty resaka loi de finance rectificative zay nyresahanao teo amin'ny ray aman-dreny député ny mbola tsy tonga riny zay le izy mbola tsy tongany avela midodonzay zany le député zany de iny boky be iny zany novakina ao anatin'ny adiny firy zay zavatra zay zany everiko fa tsy mety tokony sa hijoro zany nareo satria le filoham-pirenena miandry an'izay donc sy leader aloha zany izy matoa miandry an'izay aloha ianao leader filohan'ny repoblika tonga de fa egny anao zany ambony egny de fa mahafantatra hoe zao daholo ny zavatra tsy mety ato zao daholo ny zavatra tsy mety ato donc zao le izy nampiavaka ny amiral Didier Ratsiraka sy ny Filomarka Ravalomanana de nanana an'le conseiller politique ny chaque ministère hoe misy ny agriculture zao nampiavaka ny Filoha Ravalomanana teo sanany zany resaka fambolena zany fa navidiny sasany zay gouvernorany vakinakaratrany ny tracteur miisa 2,000 any angamba raha tsy diso 2000 tracteur zany zao mbola sisy fakahitana zany ny anketiny zany rehefa aveo satria volam-panjakany zany ka ny tiako tenena de zao nampiavaka ny filoha amiral Didier Ratsiraka dia nametraka an'izay hoe à chaque ministère misy conseiller politique ny aby io
de maîtriseny amin'iny alalan'ny conseil politique ny chaque ministère iny zany ny zava-miseho any amin'ny ministère any ka mahatonga azy tsy azonao sy pazana odi-sakondro fotsiny fa tsy maintsy mampiantso izy aloha hoe ahoany ty fa tsy haiko aloha fa misy conseil any aloha fa tsy haiko hoe conseil nini izy any ray aman-dreny avy any à Fort Dauphin zay conseil spécial ao chargé ny tsy haiko moa zany fa le général Ravalomanana moa zany de chargé ny conseil spécial chargé ny inona moa izy ty ny sécurité publique zany ka noho zany zavatra rehetrarehetra zany ahoana raha mety hiafarany io ary ny hiafarany io zany hoe io ny position ministre Roland Ranjatoelina ady atragno satria zao koa fahitany tsy androany ny niarahany le ramatoa be iny sy président de république misy secret d'état ihany zany ao zay finosy ny reny teny ampitandreny hoe za tsy hiala raha sy ny filohan'ny republika ao izy ny teny hoe mialanao misy zavatra ifamatorana ngeza be ao zany par rapport le ministre ny transport fa la ny ministre ny transport efa mazava ny teniny zao izy tsy zany te ho tonga teto fa natsona ao ho tonga eto message nge zany afatra ngeza be zany ka raha ohatra ao zay esorina nohony zao fa napakevitra zao ohatsy problème dikany zany tsy manaiky reny totakely tsy manaiky an'le totakely ao izy ho eto amin'ny firenena ao surtout atao anatin'ny tieramady ty zay saniko azonao dikany zany ary tsy natao hiaro olona ray na perdre zany izy ny vaza ny ministre ny transport na hoe sorinao izy na sy sorinao hoe efa amizao sakoroky mandeha zao dikany mila mijoro zany ny filohan'ny republika asika na le ministre sakoroka nisy samby zao fa tsy avelao izy samby zao fa mila mijoro zany anao andrimatao filoha avec le respect que je vous dois andrimatao filohan'ny republika zay ajaiko mila mijoro anao amin'ny fanapahan-kevitra raisinao hoe miala anao rina nefa ianao filohan'ny republika ave de iseho iteneny zany eo fa tsisy ifakaitanao fa bon efa tsy miteny matoa tsy miteny de manaiky tsy zay le izy matoa tsy miteny de manaiky ka noho izany de efa iny zany ny décision ka dia mimaromaroa zany ny ohatry reny ao anatin'ny membre ny gouvernement isa tokony satria mijaly ny vahoaka satria izy ianao hoe mety any amin'ny transport ihany misy zahatra ohatry zany varia ao amin'ny ministère ny finance ao amin'ny ministère ny io intérieur io zao isorana ny sinady ao amin'ny ministère ny commerce ao amin'ny resaka raha arabarotsy ty amin'ny industrie zany rehetrarehetra zany ao amin'ny communication hatram'izao mbola tsy miverina ao anaty canal saty sy ny parabola sy ny tariny ary eto zay de mitaky amin'ny ramatoa ministre averegny satria anao hoe nagnano an'io amin'ny alalan'ny ordonnance sy ordonnance ny nanakatonany antsika tany amin'ny ianao sy le mpanjara matanjaky indrindra tompony golf eriky aiza moa le lalana mandehany anany iny aiza moa za tsy teny anaran'olo eto le tompony le golf ny tompony Toyota diffusion satria izy ny lehiben'izy io ao anatin'ny canal saty membre ao anatiny zany izy ao anatin'ny canal saty aty amin'ny océane indianina ka noho zany tonga de avy de ny refuseny zareo comme ça angatsy na efa volitsika na efa vola ngentsika ny client fa tonga de ny tapahany very daholo ny volan'ny client zao ao anatin'ny reny ka noho zany de mitaky ao anatin'le dinika national koa aloha mitaky ny fiverenan'ny MBS tompoky lasy tompoky vavy ny Christian Tabera zay avy amin'ny antoko kitana membre ny RMDM zay chapeauten'ny président Marc Ravalomanana eto averen'ny MBS apisy ny stabilité politique satria igny radio télévision ny malagasy igny zany ny tena TVM iny ny tena TVM milaza zavatra mariny sy mandainga ya fa mandeha ny fotoanantsika Tabera Christian raha mo maro ny nafampana tato ato filohan'ny Sénat teo aloha natsona tany amin'ny Bianco efa natsitika kely ihany ahoana fahitanao ny filohan'ny Sénat teo aloha nalefa tany amin'ny Bianco le affaire araky ny voalazany regny ray aman-dreny eto aloha de miala aban'ny filoha Rivrakotovao zay filohan'ny Sénat sady chef d'état filohan'ny République Vonjimaiky izy teo mi-exercer zany nanao ny asany filoham-pirenena telo volana efa bolana miaraba anazy aho eto sy ny vady aman-janany satria torture regny regny atao hoe atao zany zay fanaintainana zany amin'ny vady aman-janaky le olo mazavany azy tsy zany no nilazany zany fa izy no nilazany zany zay hitatsika amin'ny eny aman-jery amin'ny publication sy ny tariny hoe resaka fanomezana tombontsoa veo izy ka raha izany veo izy tsy anotanina ny ministère ny finance par rapport ny ministère ny fonction publique par rapport ny ministère ny santé zay neny ny tinytenenina amin'iny ny olona manome ny ray aman-dreny malala ny lalàna sy ny fehezan-dalàna ao fanomezana ny relika ny avantage ny rehetrarehetra ao amin'ny androm-panjakana anankiray indray zany nohany fa zay reny zany misy filoha ihany izy reny fa misy olona efa nivadika palitao zay fantatsay fa tsy tenenina ianara eto
fa ny amdinika nasional zay miteny an'io fa le zala sénateurny HVM taloha ho perdu anao rahalahy mamadika fa anao tsy navoaraha satria président Rivo Rakotovao zany chef d'état zany ambadiky ny filohany ny androm-panjakana teo alohan'azy asejiny mitsara n'zany zany mbola procédure longue procédure zany mbola procédure lava be pas la peine anao zany nandenanao an'ireny na de ny teny ara bianko tsy afaka anambaran'le olona zahay fantatray anao io fa zay tsy tonga agnaranao eto mahatezitra anay mihitsy ka noho izany tompoky lasy tompoky vavy de isoragna zagnahary serazagna aloha nivoaka amin'iny aizina rahoana kely iny zany na be igny ny filo Rivo Rakotovao zay mpikambagna manatevin-darana ny antoko HVM atao anatin'ity RMDM ty manerana nosy siskany amy diaspora agny ka hoy zanao hoe ahoana ny fomba fahitanao an'iregny fomba fahitako an'iregny zany de antsonjay politika regny satria efa miazakazaka manko le dinika amizao tsy azo toanana antsony de hoe ty fa ambarako anao ane na ny filotabera Randriamanasoa filotabera oa satria président nikitany izy zay raiky miteraka ana efa natsona teny amy Biankofo indro indro mikasika an'inona ozy anao mikasika ty resaka hoe diplômana le mianatra ala le GDS ma je sais pas ino na ny SGP Ralala aza SGP ny présidence tam'zany manana ny diplôma io de nazavainy bainina fotsiny hoe tamy teteza mita président Rajoel Landrinirina mihitsy ny promulgueny io nanaiky an'io ka izy ny anontany io an'io de ravany ny tsena ravany ele tsena ae ka hoy za hoe efa tsisisisy zany fitondram-panjakana za tsy miteny ny filohan'ny république ny manao an'io za tsy miteny ny filohan'ny république ny manao an'io fa misy olona sasasasany zay tsy te hiditra am'le dinika nasionaly zany satria tsy te overseza satria lazainy zareo fa fitazava seza ny dinika nasionaly fa za miteny eto rehefa mandeha le dinika nasionaly de les résolutions kosane sy mitake amboariny CNI aloha miala signy miala fondro ao andriamato filohan'ny CNI babako ajaiko anao amboarina ny CNI aloha sy ny texte amy feanareo amboarina ny HCC sy ny texte amy feanareo satria misy olom-boafidy doyen voafidy misy olom-bavambahoaka ny institution zany de la république ao anatin'io tsy votery olom-botendry daholo ny président io roa io raha anao élection inclusive et conscientielle tsika fividianany ekeny rehetra zany fa raha olom-botendry ny président république ny any amin'ny CNI ok d'accord are fa ny aty amin'ny HCC kosa zay tsy apisy ohatra ny proposition tsy votery ekeny rehetra mba tokony olom-boafidy ny institution na ny solom-bavambahoaka na ny Sénat zay doyen ao anatin'io no tokony ho filohan'ny HCC zao za tsy manana problème amin'io président ny HCC io ray aman-dreny ajaiko sady avy amin'ny faritra any koa io avy amin'ny faritra tsimotsimo anao Chine azonao avy amy Rafozako agny zao satria vadiko manko avy amin'igny agny azonao dikany tsisy problème aminay mianaka fa mijery an'le resaka système fotsiny zany mba tsy apisy an'le azo raisy fa tsy mitombona zay efa leo mbo nanana ka tsy ty zavatra boribory ka dikany raha olom-botendry manao soazany anao andriamato filoha raha ny président ny HCC ny tianao hoanao de tany Florent de barakay ny dama raha ohatra ka ny président ny CNI ny tianao de tany dama de barakay Florent fa tsisy olona anaiky an'izany olona tendrenao daholo olom-boafidy ane be da be ao ao anatin'ny composition io raha ny texte amy feny CNI koa dia tsy mety tsy manam-pahefana ny CNI fa tokony ho amboaritsika io inona moa ty texte ty ny texte ane de zao milaza ao hitanao na de membre man CNI jusqu'à ny fokotany ny président ny fokotany sy ny tariny nefa na ny karahamandrena raha tsy alohanao tsy ajainao tsy to rehetrarehetra misy avitaka ambony ambany zany ka le i mihitsy ka le i mihitsy le indépendance misy ka eto zany de ohatrany hoe boycotten'ireo ray aman-dreniko anakiroa reo entre ny CNI sy ny tsy miboycottenareo ifinako tonga de mitora sali fa zao ny zavatra ampasoan'ny firenentsika raha pitso ny jerevako androany ka hoy zao hoe manao soanao andriamatoa filohan'ny république avec le respect que je vous dois fa tsisy olona anaiky kosa hoe olona nitendrenao ao amy CNI ka mbola olona tendrenao ndray ao amin'ny HCC non c'est inclusive sady conscientielle sy mangarahara ny fifidianana zay ataotsika am'izany mba hitovy même pied d'égalité ozy ny vazaha dia aleo ara zany consciencisy le ao amy président ny HCC mba tsy ampisan'le azo raisy fa tsy mitomba fa efa leo mbonanana zay ka tsy ty zavatra boribory zay
eny ary mamaraparasika tabera Kristian fa mandeha any ny fotoana raha ny resaka eto moa tsy ho vita eto na marainy eto ohatra ny andro fa iverina kely amin'ny resaka hoe dinka nasionaly concertation nationale zay ilazana azy ny anontanian'ny olona matetika teny hoe mandeha zany le izy mandeha fivireny sinsisa ary efa teneny moa zany hoe tsy maintsy andeha io satria le firenena efa tena kofina force exécutoire amin'ny zavatra mivoaka eo force exécutoire amin'ny zavatra rehetrarehetra eo na etsaka makatoky io mila tanjaka zany ho ana tanterahana an'io satria force tanjaka no ana tantera mialatsiny e mba fahitanao azy ny vahoaka malagasy dia manakasiny manakasy tsara zany tsika ny vahoaka malagasy ny force exécutoire an'io mbola veriko foana le 91 satria zao io carburant io vérité des prix andeha io au minimum tsy mampitahotra olona eto fa 25 000 na 10 000 ariary ny farany gazoil farany ambany ary 35 000 na 7 000 ariary ny farany ambany amin'ny essence zany ona mahatonga anao iteny an'izay zao ka ny vérité des prix tsy ny appliquen'ny fanjakana hatram'izay zay nitakiny ny mpamatsy vola ary mbola mamerina hoa le jovena efa tsy manaiky tsony manome gazoil ny jirama na de manefa liquide ara le jirama ekeko manefa liquide fa zay tsy anefa efa eko zay trosanay taloha mandehana amin'ny plateau zay misy anareo agny raha tsy mahasaha mandeha amity miara-manonjanay MBS ty nareo technicien nao amy jirama fa mitombona sady azo raisiny zany fa tsy hoe tsy azo raisiny dikany tsy tsika mihitsy avaty amin'ny RMDM zay taritiny filomaraka raha valimanana no anao barea bis ny barea bis moa zany de le hoe mivoaka le vahoaka isapokotany isaky ny arrondissement isaky ny jaiko isaky ny région isaky ny faritany manao paipaipaipaipaipaipai le tamkaniny le zay le izy zany zay ka tsy olazaina hoe zay indray no maniraka an'io ka dikany mandresa fepetra anao monsieur le président hiditra am'le dinika nationale favorisé vao manaova déclaration officielle ozy ny amiral Didier Ratsiraka avec le respect que je vous dois ary paix à son âme ny amiral Didier Ratsiraka satria tezan'ny amiral Didier Ratsiraka ihany angamby anao zay na de tsy nitezany nandrisan'ny fotoana maro tsy tokony ho filohan'ny teteza mita teo ianao raha tsy nisy ny amiral Didier Ratsiraka sy ny professeur Zafa Elbera ka noho izany araho ihany ny tenin'ny olobe fa so de efa tsisy ifankahitana eto vo ifagnometsiny eto atsika ohatran'izany mitodika amy tany filaminana oka zay fanarahambe jenrano ho an'ireo lehibe nareo zay mahazo commandement zareo reo no migokany amamiany ny asa ataonareo ka noho izany raiso amy feo miferitseretana mangina fa ny azony lehibe nareo tsy hiditra posinareo dikany mijoroa ny tanjazana satria rehefa miditra eo amin'ny akademie nareo surtout nareo officier reo zay mampiasa le hoe baïonnette d'intelligence vo ray fa tsy azo tanterahana dia ho any tanjazana ho izy ao Antsirabe dikany mitodika aminareo manamboninahitra satria be da be nareo fianakaviko manamboninahitra ato amy syndikany mpitsara ndray de midokaza eto mijoro izy raha hitanareo angamba ny conférence zay natao teny vato misaotra ny président ny SMM eto sy ny mpitsara rehetrarehetra ny mpitsara nge tianao an'le azo atao ihany izy manaraka ny ara-dalàna fa itsofotsofoan'ny sasan'ny exécutif sasany ndray neo de savritaka izy ka noho izany mila hery koa zany zareo reo hotoanatsika avaty amy mpanohatra zany ho an'izay zavatra mandeha ohatran'izany ny tribunal foncier satria tsy mipetraka tsara le séparation de pouvoir tsara le séparation du pouvoir ao anatin'ny lalampanorenan'io lasa itsofotsofoan'ny rehetrarehetra ka noho izany ao anatin'le dinika nationale io zany gn'agnarenatsika n'zany zavatra rehetrarehetra zany fa matokisinareo technicienne ary manainga ny technicienne manampahaizana isaky ny domaine ao eto manao appel ny tsy fanaovanareo politika tsy fandraisanareo andraikitra de raisin'ny olona magoragora zay tsy niana tsy mahay an'le alapazyn'le zavatra tokony ho atao ho amy fampandrosoana ny firenena de lasa mivaranila atsika dikany omeko tsiny nareo rangaha ny président ny synade sy ny administrateur civil zany zao de efa mijoro izy fa io ny fanambarana manaova koa nareo isaky ny domaine ny grand corps rehetrarehetra mba hitovisagna amin'io zavatrio mbola maromaro ny grand corps ka noho izany aza avelanareo oentin'ny olona tsy mahay an'le zavatra le firenena fa manjary zao ny farahantsika de ho izy nareo hoe aleo rehefa retraite vao mana politique zay koa le problème ny manampahaizana tara fa diany zao mitovy taona amiko zao za miresaka eto zao de mandraisa ndraikitra am'izay tandrifa atsika tsy rairay avy
mijoroa aza menatra ny joroanao tsy ny filomarika ravalimanana sy ny fianakaviana na ny tima ny joroanao fa ho an'ny tandrazatsika iraisana zay ny joroanao ary ny filomarika ravalimanana de efa nametra an'izay hoe ny joroko ho an'ny taranaka faramandimbo izy mazava ny azy fa misy ny sasany makoa tsy tia voanjao-diny fotsiny eo hoe alako bika tsy tiako tare ka tsy zaranareo mba manana ny filomarika ravalimanana mahasamy joro mitarika am'izao fotoana zao to zay nareo eo nareo rehetrarehetra reo grand corps gajagajaina fotsiny any amin'ny anjaikitra zay raisinareo misy ny PRP misy ny dafy na ministera misy ny tsaiko DG ny gajagna inona mba raha zavatra ataonareo tsy mijoronareo nefa afa ny manao signature afa ny mihinam-bola be ao anatin'io fa mambolam-panjakana io eto de mbola mamerina zany alohany nisy ny dinika nasionaly tompoky lasy tompoky vavy de mitaky ny avaty amin'ny antokokitany Madagasikara zay membre fena ato anatin'ny RMDM zay chapeauté-ny Flora Valimana zay président ny RMDM sy ny team de mitaky hoe avoay alohany gadra zay même politika rehetra agny mbola Rajona Panjara Claudine mbola Panjara koa zany madame Claudine ny ministre Roly Mercia ny BR Marcelin ny docteur Berija sy ny esetra de mandeha tsara ny dinika am'izay satria zao manana ny hevitra hoentiny reo olona reo ao anatin'ny dinika nasionaly manome sosokevitra reo satria nanana hevitra tsara ny ery Berija zany ery docteur Berija teo anatin'ny resina CVO sy ny tariny zay fotsiny no nanagadrana an'ireo tany sa motiva de efatra taona be zao mampalahelo ratsapo zany ohatran'izany ny madame Claudine maninona ka izy raha voaka de sokafana le intsiny de mamerina an'le volam-panjakana lazainao fa nohaniny izy de miasa de création d'emploi koa anie zany be da be na mpiasa tao amin'ny madame Claudine tao ohatran'izany koa ny am'ty société mbola tafaray ty amin'io resaka io de zany rehetrarehetra zany mitambatry zany miteraka alahelo eto amin'ny firenena ka na iza ny tondra eo de contour zany io ohatran'ny contour reny raha zany mahazo fitondrany io ataoko mamaela mba tsy isiny zay mamaela zay andao tsy kidinika ao ataratin'ity dinika nasionaly ty monsieur le président satria ny manodidina anareo de fantatray fa Panjara mpitady vola tena katibony olona ty vola daholo reo mihoatsy ny tokony itiavana azy za tsy teny Panjara eto ka noho zany aza manaiky ny feziny reo fanjaranareo anao fa ny tombosoa ambony iraisasika ho an'ny firenena sy ho an'ny vahoaka malagasy tokony ife etoesaininao ka io zao hoe ataovoko doromitaka domita ny fanapa-kevitrinao monsieur le président raha tsy hainao le doromitaka domita de mbola mamerina hoeto hoe ataovy amin'ny fanaovana azy hoe oui anao déclaration officielle solennelle zarariva amin'io dinika nasionaly io ka anendry daty officielle satria zao ny mpitondra fivavahana zay isorako eto ny FFKM sy ny tariny de fa miditra amin'io concertation nationale io ary mitondra ambavaka ny firenena atateraka an'io tsy ho ela ohatran'izany ihany koa ny vondrony raisam-pirenena araky ny voalaza teo sy reo ray aman-dreny zay soloany ny président Marc Ravalomanana tena satria fa lasa daholo zareo reo mako any izy no mitondra teny zany am'izao izy no zokobe dikany tsy adala daholy Andrimatofoloa sy nareo membre ny gouvernementa ny place ty mamy seza io mamy fa ny lela tsy atsao jono satria ny fanagnanao azonao ao anatin'ny gn'alatry indray mandeha ny mamotokazy gn'olo dia tsisy ifakaitagna eto fa tsy za Christian Tabera mihitsy no andeha ndrisik'olo am'izany satria fa victime an'izany aho teo aloha ka noho zany fantako tsiro ratsiny zany dikany mbola mamerina farany ao ampitany filaminana satria nareo amitambasy nareo ny fanapa-kevitra politika no taterahanareo miaramila dikany autorité civile ny baiko anareo autorité militaire fa aza manaikinaiky any zavatra tsy ara-dalàna zany fa arao tsara ity fanambaran'ny synady manomboka androany dia mikasika an'le hoe aoka zay mahazo alalana ho izy fa za fosiny takita hoe inona daholo kosa le fepetra ao so de varivaralila eo ndray manko azonao ka noho izany mangataka aminareo synady ao amin'ny alalan'ny président Paolo Raolinarivo mba anambarany io fepetra voalazanareo satria so de fepetra tsy fanaraka am'le lalàna ndray fa arakaraky le conjecture politique ndray nanaovanareo azy amina région na amina faritany anankiray zay manko nareo reo administrateur civil reo efa misy TGV sasany amreo de misalovaka de miondaka mihitsy ka elao zay satria igadragadra fatany ianao zay mianao na io rehefa avy eo ka noho izany ny gouvernoura rehetra koa satria nareo tsy magnara-dalàna tsy araka ny lalam-panorenana efa voalazan'ny ACC vaovao de mametra felana manomboka androany ariva hoe iala zahay satria zao satria sy totompona andraikitra amin'ny audit zay ataony ny mpitondra ao amin'ny ho avy eo kilazana hoe valifaty politika zay foana manko ny atsika
kanefa ny rehefa atao ny audita ninambola daholo miaraka miperempesiny tany de gadra le nareo zay sy gadra politique ny anarany zay fa détournement des fonds publics ny anarany zay de deniers publics ka noho izany aza mifagnometsiny ka eto aho zany sady mamarana namana rina zokobe sy ho amin'ny vahoaka malagasy mialatsiny fa mafanafana ny adihevitra teto androany mialatsiny am'izay mpanaraka an'ity fandarasika ty zay fa io moa ny tsy tia zany manakianana foana aza ny maso beko sy ny molotra beko eto no jerenareo fa ny foto-kevitra zay joloko sy ny zavatra ambarako anareo zay piaino ana aza manaiky vidin'olona amina t-shirt sy 25 000 tsony nareo ny mandany président de république ao anatin'ny taona ray de 2 andro agnabarabe indrindra na 7 andro de nanao zany omeka 1 milliard androany ianao zay mijery ana io de tsy njarao ange zay 100 ariary isan'andro zany ny anakalovanao ny hoavinao amin'ny firenena sy ny vady amanjarakao dikany aza ty zavatra manjelanjelatra fa ny olona manao foto-kevitra tsara ho ampandrosoana ny firenena sy no ananganana firenena ao anatin'ny réconciliation nationale io ao anatin'ny dinika nationale à long terme io am lavitrezaka fa ny zavatra resantsika eto mako mifandraika amitika resaka fanambarany synady ty sy ny fanontaniana zay napetraka ao amina de ny foiezaka aloha afana le dinika nationale ene processus na lalana atongavana amin'ny réconciliation nationale ametrahana an'le lalam-panorenana ho fampiavana pirenena tapitra eny ary isaorantsika itabera Christian tolan'izay fanazavana izay apetratsika foana ny fahendrena malagasy ny aminy hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy isaorana ihany koa ilay nahary tantanantsika nandritra ny afandarana veloma tompoko